tolotry ny radio feony maneho anao indray amin'ity alina ity. Ny fizarana fahatelo sady farany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Monsieur le Président, sanganasan'ny Simon Menjanahary ary olalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony mani Ambositra. Mandrindra sy mandray feo Naina Rakotondranay, manatotosa Simon Menjanahary. Manahoana dada? Maitso ianao? Mivory aty amin'ny biraoko a, manomana ny fidinana ho an'ny somatamanja e. Ajanona ena aloha zany fa natao fiaingana fa misy laiko anao maika aty amin'ny biraoko. Eny ary e, sady efa ho vita koa ane. Ka malaky ianao e? Fa misy inona ary no masika be ohatr'izany? Adiny firy koa ary ny andrasana ny tony le. Efa impiriny azy teo zao Monsieur le Président. Kandroary fataritsika. Matony. Aiza ihany nareo ry lesona? Efa mandrana sakafo eny izy fandrazy. Efa iny izay nama. Ary masiaka be le izany a. Ka mandeha ny resaka fahidina anao intervention any Colonel Slouf. Dia izy efa hiala amin'ny asany izany ka. Andao mekara dia aleo mandeha tsika sao hiteraka fahatezerana amin'io. Na izany aza mba moramora ihany fa so andon'olona ety sika ka. Le ty e, ampahafiry ny reny tondratsika mpiara-nandositra reny nefa zao e. Mipetra dia mahazotoerina reo menadahy. Misaotra tompoko. Fa aiza foana koa ary izy rovavy no mbola tsy tonga. Izay ny ilay manahirana azy rehefa fotoana dia fotoana. Mandroso e. Fa dia inona ny zava-misy no masika amin'ny telefônina natoireny dada? Mipetra aloha fa maika. Manahoana ianao mademoiselle? Salama kia. Mba tsy azo kosa aloha na dia izany aza ka. Fa misy inona ry inona ny antony mahatezitra ny dada. Ary aiza ankitrina? Ka tsy efa lasa nidina hanikala mavonina andamina ny asa nataony ihany ve izy e? Ay tokoa moa, marina izany. Izany anie ny tenenako hoe fa misy inona ho a? Izao aloha izy e, maheno fa mitady hidina hanao intervention any io sy mikasika an'ilay rongondrom-polo amin'izany tratra tany Colonel Slouf. Eto anefa dia miteny fa tompona andraikitra amin'izany nareo menadahy kapiteny Larisa sy serylefiny. Tsy misangy aho fa miala amin'ny asa raha tsy vita hatramin'ny farany io resaka rongony io. Ary na izy voakasika an'io dia sy tia halala fa mpiarina amin'ny sazy. Na olona akaiky izany na nefa mpiara-miasa amintsika eny fa na dia ny zanako azy. Fa inona daholo ary izany ry dada? Dia zaho avy ve no eritreretin'ny dada havita an'izany? Sanatria kosa izany e. Rehefa tsy anao izany dia okafo. Azonareo menadahy ve ny tiako tenenina e? Eny tompoko. Ka izay anie zao Monsieur le Président miandry ordre de mission ahafahana midina any mijery akaiky azy e. Matony a? Oui Monsieur le Président. Rehefa avy eo ihany dia eto any amin'ny espeko izy menadahy reto amoahany ordre de mission avy aty amin'ny présidence. Voaray tompoko. Izao nareo menadahy dia midina. Mitondra miaramila folo hiaraka aminareo. Efa milamina daholo ny fitaovana hoentinareo. Ny missionareo dia ny manamarina faharongony marina no nentin'ireny fiara tsy mataho-dalana anankiroa reny. Faharoa, manokatra fanadihadiana miaraka amin'ireo mpitandro filaminana any atoerana. Ary ny fahatelo dia ny miambina izay fihetsika rehetra tadiavin'ny Colonel Slouf atao. Azonareo ve izany? Mazava Monsieur le Président. Izay ny mikasika anareo menadahy fa ianao kosa felana izao dia ampahanatsoa ilay talepaty ny fiainan'ny fiainam-bahoaka eto Analamanga. Dia manao vataratasy fanesorana azy ianao ahafahana mandray fanapahakevitra eo amin'ny filan-kevitry ny minisitra amin'ny handroantsika azy. Efatra amin'ny omaly mihitsy ihany no nieritreritry an'izany fa tena olona tsy mamelo tokoa iny. Dia jereo izay olona niara-niasa tamintsika afaka misolo azy eto amin'ity faritra Analamanga ity. Faharoa
dia ampalatso ihany koa ny ben'ny tanànany commune urbaine eto Antananarivo mikasika an'ilay tetikasa fanampianan'ny mponina sahirana sy ny famindramponenana azy ireo. Efa niresaka izahay, rahampitso izay no iona. Na tsy iray loko amintsika aza ty ben'ny tanàna ty dia mila pina izy satria fitaratry Madagasikara ty Antananarivo ty anaka. Marina mihitsy izany dada, fampatsiahivana sisa no ataoko aminy. Dia oviana zany ianao no hidina hanomana ny didikany Somatamana? Vao vita fotsiny io fiaonanay rahampitso dia midiny izay telo mianaka. Efa ren'ny rahantsika nahita reny ny valiten'ireo mpamatsy vola niaraka tamintsika. Tsy nisy nidila ny resaka rehetra ny fanaovantsika tamin'ny fa volan'anoana ara-bolan'ireo tetikasa rehetra natolotratsika izy ireo. Izany ve tompoko? Raha mitony toy reny dia ho lasa lavitra ty firenetsika ity kapitaina. Tsara izany ka. Aza matahatra ianao kapitaina. Efa misy dinika rahantsika ihany koa amin'ny gouvernemanta frantsay amin'ny fampifanana ny miaramila gasy ary efa tsika ny Frantsa eo amin'ny fanamorina fiaramanidina piady zany ohatra toy izany ihany koa ny fitonana samby piady ahafahantsika miaro ny moron-dranomasina antsika dia eo ihany koa ny fifampidinitsika amin'ny firenena rosianina eo amin'ny fitaovam-piadina sy ny fiaravavainto ampiasanareo. Zany ve monsieur le président? Aiza se zany lefina. Io resaka io indray dia fiarahantsika miasa amin'ny filoham-pirenena rosianina teo aloha satria mifankahary tsara izay sisy. Ka sao dia tiako imantoka amin'ny SP amin'izay ary izy mainadary fandrava. Eny ary mandehana amin'izay ary aloha dia antsoy ary efa vita ny resaka anareo dia mihaontsika alohan'ny andehananareo miara-tamidina. Eny ary fa ilozanay aloha nareo mianaka. Eny ary akia, dia courage elary lefina fa tsy mbola mpahafirin'ireny adina treantsika ireny izay zany. Okey nama maty miselifelana. Tsy miveriny sika raha sy tanteraka niraka. Avy dia fizano any iny colonel Solofiny raha miseho mianan-kendry any. Mandiana fa tarakeo nareo Ny ankoatr'izay dada? Inona moa ny ankoatr'izay fa ho mantsara fotsiny ho an'ny Somatamana io Fa za vao saika teny amin'ny dada mihitsy hoe aleo samy mandeha manokana aloha izay sy haingo tiana amin'ny fanomanana ka. Ka efa izany mihitsy ny mety. Rehefa vita ny antsialamavontsiny an'ny Somatamana dia midina avy hatrany an'ny Somamanina tsika. Dia ahoana ny fanokafana ny asany atsimo sy ny any Morondava? Efa tena simba tokoa aloha lelakan-dranon'ny Taparary dada. Satria moa niaraka tany tokoa nareo sy haingo tiana? Ie, niaraka tamin'ny tany fa fampiankina be mihitsy mantsy ny asanay miravavy. Izahantsika ho vita io Morondava io fa aorianan'izay dia hifaritra avaratsindray ny manaraka. Okey, milamina izany fa ty resaka mikasika ny colonel Solofo ty io ane ilay efa mba nitenenako an'ny dada kosa zaho ary izy miseho. Fa mbola tsy voamarina kosa aloha hoe izy ny tompony antoka amin'izany Raha sanatria ary ka tafiditra amin'io afera maizina io izy ry dada. Dia mila mandray fanapahan-kevitra enjana momba azy amin'izay ianao hiteraka fikorotanana amin'ireo minisitra maro ne io Efa nampiatsoko taty amin'ny birao izy ary efa nanaovako teny enjana. Dia ho hitantsika eo ny toyny. Izay ary ve sa mbola misy resaka tiany dada tao amiko? Ary asa dia masika toy ireny kosa moa dada rehefa misizaka. Ohatrany hoe zaho iny nanao adsola. Ka efa sorena loatra Na dia izany azy fa tsy mbola ody anga ianao fa efa lasalasa ny fotoana Mbola misy olona andrasako avy any Tomasina fa afaka mandeha ianao Eny ary, izay fa ny an-trano indray izany mihaona. Manome voninahitra anao monsieur le président. Lamina ve ny mikasika ny dinareo kapitaine? Eny tompoko, iainga afaka adiny iray eo zahay. Andao ary dia mirary anareo ahavita ny andraikitra nankiny ny firenena aminareo kapitaine Misaotra indrindra monsieur le président. Iaingo tiany ty miantso an'ny dady ty. Entoty ary. Manao any ianao regniko tiny? Manome voninahitra anao monsieur le président. Efa tonga natoerana nga ianao? Mbola eto fianaran-tsoza io ary somary nijanona kely eto izay satria voatery niverina nijery an'ilay resaka valabe tompoko. Dia ahoana izy ihany? Nitaraina amin'ny nametrahana azy io ny mponina ty ary indrindra ny fiangonana. Ka tsy efa nisy fanapahan-kevitra niraintsika ve moa mikasika ny valabe io Ie, efa nisy tokoa satria dambarantsika fa ho tazonina ny fisiny fa ho hatsaraina kosa ny fomba ampiasana azy. Dia inona ny olana? Manahirana ihany izy ty monsieur le président. Raha ny hevitry ny ankamaroan'ny mponina ty mantsy dia mifampijanonana azy ty mihitsy no angatahany zareo. Aza mbola mandray fanapahan-kevitra aloha ianao Mila midinika tsara tsika amin'izay tokony atao izay vao mandray fanapahan-kevitra.
Eny ary tompoko. Dia oviana zany nareo no midina any Ambatomaiky? Raha pitsy maraina izay no midina any, monsieur le président. Eny ary. Mila mitandrina ihany eny an-dalana sao sendra zavatra tsy ampozina ary angitina. Eny tompoko. Miraso anareo ary. Mandra-piona ary, monsieur le président. Ohatra hoe mbola fianaran-tsoro zareo ry dada. Ka vao nijery an'ilay valabean'ny fianaran-tsoro zareo. Angamo nisy resaka indray. Mangataka ny ampijanonana azy anie ho ny mponina ny toerany. Nitatitra tonga aty amiko aloha mikasika azy io dia hoe ny fofona voaka ny tainombo ny tena tsy zakan'ny olona. Karaza sy bozaka foana ireny sakafon'ny omby e. Lasa mihinana provansy zavatra hafa. Dia sanatria toy ireny taina alika ireny mihitsy ny fofona. Izany mihitsy, ankoatra ny resaka halatra. Aleo aloha vitantsika ireo tetikasy ireto dia hodinetsika izany. Fa sao adin'ny dada ihany koa ny fiaonam-ben'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Efa niresaka tamin'ny tompona ndraiky tamin'ny kiasy io aho. Efa ndalana amin'ny fitadiavana mpiara-miatsika momba ny fampitaovana sy ny fananganana trano vaovao ho an'ireo mpianatra. Toy izany ihany koa ny fitadiavana mpiara-miombona atoka amin'ny fahafahan'ny mpianatra hampiasa internety amin'ny fitiaroana taona. Lasa ho any saiko mademoiselle. Ny amin'inona ry vero? Ny amin'ireny mpianatra mianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny sambam-pampianarana ambony ireny. Ny resaka agro? Ie, izy indrindra. Ka inona nefa no hevitry vero amin'izany? Rehefa mahavita ny taona fahatelo izy ireny alohan'ny fahazoany diplôma lisansy dia tsy maintsy manao stage. Dia inona ny hevitry vero? Hita mihitsy hoe vao avy nahazo fiofanana izany sipo izany Io indray mademoiselle. Hitako. Dia varena amin'ity kala tokanao tia mihitsy anaka koa. Fa maninona ny bebe sy vero nefa felana mandravamanana e. Aza diny fa ato an-tranontsika izao. Tsy aleonareo ary ve mba toy izao raha lasa matotra be loatra ane malaky antitra ve? Iro mba hieriseritra ny kala tokana ity koa mba ho lasa minisitra ty ariana ty. Angao moa tsa bebe ihany no teny amiko hoe vao any ekipo ny olona iray dia efa fantatra Andriamanitra ny momba azy ary voateraka izy dia fantany ny hoaviny. Tena marina izany ihany. Ity marina ny tonga amin'ny fiteny hoe zafikely ny tantarangano amin'ireny beny Dada koa avela ho any aloha izany sao adino indray ny hevitry vero teo. Inona tokoa ny hevitro teo anaka fa ny resaka tika lafelana keliko ity va ho lany. Dia miandry ny hevitrao mademoiselle Vero Maninona moa izany raha ministera ndraiky eto amin'ny mademoiselle Angitina na ministera tantananao no mandray sy manolotra stage ho azy ireo. Dia asaina midina amin'ireny tetikasa hosokafana sela ireny zareo mba hanovitra ikefa. Dia mba homena tambiny kely amin'ny fizarana asa ataon'io izy. Ohatry ny hevitra tsara izany ry dada. Tena mba tsy tao an-tsaiko indray kosa aloha iny e. Mba hatana posiko indray izany hevitra izany ry vero Eno bebe. Sika anie mba manan-kevitra ihany mamazafy e. Raha tsy izany ve sika no azo ny voalohany tamin'ireny voka-pifidianana. Ty e. Aza be zesy tao Rehefa mety kosa ny atao mademoiselle dia mba mizesta kely sika. Milairanga. Tena voazaka marina anareo. Eny misaotra anao vero izany mihitsy izao no tena lazaiko amin'ireo mpianatra rehefa mihaona amiko izy ireo. Fa ny tena tsara aloha dia ny ministera tantanan'ny Angitina no eritreretina andray azy ireo. Amin'izay mantsy dia sady mahazo vola kely an'izany ny fianarana izy ny tena mba miditra sy midina mivandana amin'izay asa ataony any aoriana any. Misaotra anao fa hita hoe tsy toy ny zazavavy rehetra eny ambanivohitra tokoa ianao vero. Fa hita ho mikaroka sy manan-kevitra hanampiana azy ireo. Eny izay izany makasika an'iny fa zahay ane izay dia hidina rahampitso ry dada Tsy maninona izany. Mandihana dia mandeha milamina dia mba miezaka mijery an'ireo olana sedraim-ponina eny an-dalana eny ihany koa nareo. Okey ary. Izay izany ry vero Ny matiny koa anie mba te hiaraka amintsika Ka miankina amin'ny dada ihany no afahany na tsy? Afaka mandeha miaraka aminareo izy rehefa tafavery ny lefina dia izay mirahalandray miaraka. Okey. Dia miomany izany ianao raha veromanitra. Inona koa moa no omanikeo Efa vonona? Izay fa aleo aloha isosotra kely aloha Dada miferana ve zao vao matadidiny kafe namboarika Tena marina izany ry vero Fa nanao kafe tokoa nga ianao io? Ka izany mihitsy no mody anaovany amin'izany fanontaniana izany. Mandana ary alaivo malaky aloha Manjary mba matehatoka kosa nanamboatra kafe ho an'ny monsieur le président kanefa tsy hosotroniko. Hafa ihany kosa moa ny kafe amboarin'ny vero Andraso fahalaiko. Malaky ary
Tena tratrariva ihany sika zany relefina. Marina raha zao dia tsika zao tsy maintsy tratry ny barazy eo ivatona ambositra sika. Afaka maneho tsara ny taratasy fanamarinana tsika mba tsy hijanonantsika ao ka. Ka tsy lazain'ny zareo manapatra fahefana eo indray sika. Asa neno andehanantsika ty mon kapitaine fa tsy kilalao akory. Ity lalam-pirenena fahafitiny mbola tsy voajerentsika miaraka amin'ireo zandary ny fifehezana azy. Fa na izany aza efa mba miena ihany ny asa fanankanan-dalana talohany. Izay saika ho isan-kalina fa amin'izao mba efa indray mandeha isam-bolana no sisa. Fa aiza moa sika izany izao? Efa hiditra natsirabe tsika izao ka. Ka aleo mijanona misakafo eo aloha eo fa riraka ny band kelitsika. Avy dia eo am-piaviana izany a? Ie, mety eo. Efa misivy alina izao mon kapitaine. Aleo manainga amin'izay ary. Andao ry zandry mekara fa any aloha indray sika miala sasatra kely a. Mbola lavitra ihany iosy a. Mety malalaka lalantsika hatreto aloha raha tsy misy ny sakasaka. Hitanao ry fiara marobe mitandahatra aloha ry. Ohatran'ny barazy io. Marina izany. Dia ahoana? Oka naraka ny fandaminana sika mba tsy hanahirana. Fa tsy tokony misy hivoaka fotsiny ny boakelitsika. Tsara vitany sika fa vatany voatonga sika dia nisokatra ny barazy. Ilay izany mon kapitaine. Fa jereo moa e. Sao mahavoan'ireto mpanao taxi brosy reto. Ny hoe ahoana ho ianao? Jereo fa vao tafavoaka ny barazy zalahy dia manao korsa. Dia izay tsy afaka tavela. Ka vao maika anie mifavoriany asan-jilahy zao ataon'ny zalahy zao e. Satria tsy maintsy isy fiara tavela aoriana dia ino no araraotiny. Ka aleo sika manaraka an'ireo tavela fareo so mety isy eo tokoa izany voalazanao izany. Ny andro efa mialina raha teo. Ohatran'ny misy zavatra hafahafa ny ery ambony izany mon kapitaine. Fa ahoana? Koa tena saika raiky tory a. Fa aiza ho aiza sika izao? Efa hiditra ny ala tsara sika izao. Tena misy zavatra hafahafa mihitsy ka. Miomana ry zandry ohatratry ny tampoka eto sika. Avy dia tao vonona ny basy. Zay ary lety. Tena mikasa nakana an'ireto fiara lotsika reto izany a. Ka hajanona aingana ny fiara e. Avy dia misaoty lety ry zandry a. Reny ambony reny avy dia asio reny. Aza miandrandro mihitsy e. Alefaso e. Tanjeny fa misy hafa koa iny mitady hidina iny a. Avy dia asio. Mba mitoto mihitsy ny reto zandry reto. Miaramila raika ameo ve reto misakana ny lesany lety e. Tsy mila mandeha miakatra mijery eny sika sao misy maty ao a. Andrasa aloha teny amin'reto fiara reto a. Misaotra anareo tompoko ao. Tsy nisy naninona ve ny mpandeha e. Tena tsisy tompoko. Tsara izany ka. Saika ratsy iny raha tsy nanaraka anareo zahay a. Andao ary noho ny diantsika sika. Siote. Andao miakara ry zandry a. Avelao maty eo izay maty eo hitan'ny havany eo e. Betsaka ny lavo teo a. Adalana ny azy. Aleo atsoina ny tompona andraikitra eto Ambohimasoa monjy any. Allô? Manahoana ianao mon kapitaine? Eny e. Kapitaine Larisa ihany ty miantso anao ty. Mandalo eto aminareo zahay izao. Misy iraka tsy maintsy atao maika any osy. Ie, mikasika ny indrindra. Maromaro zahay niaraka makatika. Fa zao any atsoko anao. Nisy jiolahy maromaro saika anakan'andreo fiarakodia teo alohanay any keo teo hiala tsara. Nanao karavana ihany zareo fa tsy naharaka ny sasany dia ireo no nasindry zalahy. Voatery nijanona mihitsy zahay. Dia niady teo e. Maromaro izay latsaka teo zahay a.
Ka izany hoany ny atsoko anao. Mba vonjehoany aloha zay fa zahay efa lasa. Okay, de mirary soa mon kapitaine. Mbola lavitra ny lalana e. Mbola aiza ry iosy? Ao fa raha tsy de maika de miezaka mijanona rehefa miverina e. Okay. Inona fa vao farany monsieur Rado a? Araka ny renseignement azoko tamin'ireo bandy kely namatsika dia efa nandefa iraka nidina no ny président. Ka tsy fantatra hoe izy ireo iraka ireo? Zay indray aloha no mbola tsy azoko hoe iza. Ary hono a? Ary ovina zao ianareo sy monsieur Rafidy no niona farany? Hatramin'izao anie tsy misy eny izy rola madame. Izy rola izy zany fa tsy fantatra hoe. Ka izy colonel Slouf fa izy indray madama. Mitady ho fetsifetsy reny a. Rehefa samy ho faty ihany de aleo samy manavitry ny aina. Dia inona ny hevitra ao amin'izany nefa? Andeha tsoka any ivelany a. Iza no iandro voasanitra sy ho raisy-potsiny eto? Sa taingina be zany madama. Ka inona zany ny heverina fa ataoko e? Andehanao dia ho ataonao aiza daholo ireo trano be sy ny fanananao ireo. Avela ho vira vrainy zala fotsiny eto. Tena lositsika. De efa miomana fa tsisy afa-beleto sika. Ka izy rola koa ty inona re ty e? So ihany aloha fa tsy nisy dia tanako amin'ity afery ty e. Rafidy no azo nienjana amin'izao aferan-drongony izao. Tsy izy no nanao azy. Lasa niaratsy mihitsy anie izany fiarahantsika izany monsieur Rado e. Tsy azoko madame. Ka hifanitsika toy izany foana ve izany sika e? Ka inona ary no atao e? Fangamoa tsy raikitra indray le hoe hidina nolotra volany amin'ireo mpanao famitolana. Ka izany no andrasanako. Allô? Manao ahoana monsieur Rafidy a? Fa aiza nareo e? Miresaka aty amin'ny colonel Slouf azy zao e. Zahay sy madama anie miandry anareo koa aty an-tranony e. Izao rangahy de mandeha aty fa maika dinika. Ao fa zao zahay de andeha. Zay a? Ahoana hono? Miandry antsika any amin'ny colonel Slouf ny zareo. Dia izany ny zava-nisy e. Ay fa nampitsona ianao. Nga vitan'izay hoe nampitsona fa tena nahazo teny fandrahonana sady nahazo teny mahery mihitsy e. Tena tsy reviko mihitsy aloha izay natao lery izay a. Aiza vera nga ka ohatra an'ireny tsy colonel ireny ny tena miresaka aminy. Every ohatra an'ireny mpiambinombony ireny mihitsy ny teny e. Ka tsy tokony hitanisa verbe passé intsony colonel Slouf a. Inona no action atao anoerana an'izao? Eno a? Ka zao ary efa vonona ve ny volanareo e. Dia hidina any a. Sady raha ny renseignement azoko dia efa nandefa iraka any zareo lasa nidina any a. Izy moa no hoany fa tsy leko kapitaine Larissa indray e. Tilo ny vola dia mandehana fa taraiky be. Dia tiako ary ny ahy e. Ka samy mandoa ohatrinona moloa zany e. Ny aloha 10 millions de francs. Bon, Samira nga mandrotsaka 10 millions dia milamin'izay a. Aleo fa sody tafakatra eo ty raha tiako enjana. Ok ary. Iny ary ny anjarako dia bon sens ianao monsieur le ministre. Ao ary 40 millions reto. Mifampatoko sika. Raha mety ny affaire dia lasa reto fa rehefa tsy mety dia averiko any aminareo any fa tsisy ilako azy tony a. Izay zany fa tonga vasoana o colonel. Fa mandrapavita an'izay aloha dia ahoana e? Samy aloha miezaka manafy tena reto a. Zay zany. Enjana be le sy nitafaona tamin'ny mopera iny e. Efa vitan-drahasika koa leka iny le akty. Iako mopera koa baro tafihana. Dia ahoana ny hevitra lahy tamin'ilay teny nataony iny? Aleo aloha mamely farany dia mialy sika. Karazana trika tratra indray dia akory? Aia koa leka risy an'izay. Aleo midina amin'iny lalana makany Ambatomahity iny sika. Amin'iny indray mamely farany. Sady eo amin'ilay tetezana miakatra iny tena mety a. Tazana bravo misy fiara na avy any atsimo na avy any avaratra. Dia ahoana akory atao ve samy manakory. Raikitra e. Amin'ny 5:00 isika manao ny action. Raikitra zany fa omaniny bandy. Aza atao be loatra fa enjana be koa ny mifehy azy. Divla ihany sika no any. Raikitra zany a. Raikitra e. Ok ary.
Rapid zany ny fotoana. Ilety aby aloha zalava misy fiara-miala iny malaky avy dia samy miambina somary midina ambanimbany sao tazana eo sika miandraika avy aty amiko fa manatina sady ohatran'ny fiarako dimanche da izy zany mandra-panisako intelo dia tifiry ny pneu isa roa andraso aloha aza mitifitra le ty fa fiara-mopera iny dia rehefa misy saina fotsy mikopakopaka eo aloha tena izy le tandremo sao misy mitifitra eo lisany koa zany le aza aia visika isaky ny anarika dia fiara-mopera ihany ro sendratsika zao n'izy ry zalahy matoa mopera ihany ny sendratsika dia tsitrak'Andriamanitra ny anao tsika ty azy ty dia inona zany ro atao aleo manaiky ny teniny sady izy raha teo efa laza fa misy asa omeny atsika ihany eto mba te hanakarena malaky any tsika raha done dia akory zany lesy tena resy lahatra ary ngila fa te hanavitra atsika Andriamanitra ifona sika ofesy amin'ny mopera ary lazaiko azy fa voasaika hanafika azy indray sika aza mitony tegna ohatrany lolo magnatona afo leka lahy raha done andao le sody fa ho hiteo ihany zany sady reraky ny mandeha lalandavitra ty sika nefa tsy nisy raha atao zay zany ro sazy bahatana leka le akty samy mandray an'izao sazo-pivalozana aby Manahoana ianao raha done? Salama tsara zao mopera. Voaterina piatso anao fa omaly hariva tokony tamin'ny 5 teo. Eny mopera? Raha iny aho ny ala avy any Ambatomainty iny ka hiditra ny tetezana. Tena ohatra poritra be mopera. Fa inona nefa ty mampangovotra anao ty raha done? Aleo mihitsy aloha mozika be vetivety mopera. Raha done io anie ilay efa nitenenako anao hatramin'izay ilazako ilay anao mopera sao lafaka ety ihany ny malotoko fa inona ary nahazo any raha done? Aleo mihitsy aloha arahako ihany sao misy zavatra mahazo azy fa izay ihany ary ny tsy mivoaka tao sao mba tsy ao ary izy. Raha done eny mopera efa ho vita ka malaky ianao fa irisaka sika mbola betsaka ny asa ataoko. Mifona aminao mopera mamelany adsoko ao fa tsahanao koa ngay fa nisy inona reny mahatonga andrangaty baradaka toy izao ikofesy aminao aloha mopera vao miresaka sika ka lazao ahy aloha fa nisy inona maninona ny tsy miteny ianao mopera saika inona raha done fantatro ane mifona fa saika hanafika indray zay omaly hariva dia kay saika hanafika indray ianareo omaly hariva dia kaina ninona taoko saika hanafika tagny tetezana karagnana anay dia kay ny fiaranao no ny fiarako no saika voatafika indray eny mopera zany ve raha done nefa dia voamaly sika no niresaka fa
Tsy ameriny intsony ianao mba mora mivadika sy sarotra tory ny olona raha donia. Ka izay ny saika ikofeseko aminao. Tsy ampikofesanao mihitsy aloha raha tsy hitako ny fiovahanao. Miovao amin'ny tsara aloha dia profoy amiko izany. Aleo ary anao mpiambinanao dia ho hitanao. Sady tena mila olona azo itokisana mihitsy aho izao nefa sarotra ny miala amin'ny mahazatra raha donia. Andramo aloha mopera dia ho hitanao eo Ho hita eo izany fa izao no tena natsokanao. Eny mopera? Omaly hariva avy any Ambatomainty aho izay hitanareo izay. Dia niantso ahy ny filoham-pirenena fa isy olona manan-kaja ho tonga avy any, ho tonga aty amintsika izany. Olona manan-kaja toy iny izany mopera? Minisitra no ho tonga aty. Fa anao inona mopera? Sao dia hisambitrana ahy izany? Izany manjo azy rehefa manao ratsy. Dia ho vitanao ve mopera nitory anay? Izao no izy fa aza mipararehetra eo ianao Tenao aby ireo namanao rehetra. Sao anao zavatra tsy manjary aty fa miaraka amin'ny miaramila marobe ne io minisitra io Dia teneniko inona re mopera? Sao misy anakatsakana lalana any na anao alatromby any fa matin'ireo anareo efa miteny aho izay. Sao heverinareo fa toa iaby ary ireo olon'ireo? Soa ihany fa niteny anao mopera isan'ny manana ny zalahy raha donia aoka izay, tena aoka izay raha donia. Mandefitra aminareo farany aho fa raha mbola mitoy izao ataonareo izao dia ho toriako nareo. Afaka matoky ianao mopera? Izay izany tsy moditsony aloha ianao fa miaraka mikarakara amiko ny amin'ny fandraisana andro zareo. Dia inona ny anampiana ianao? Ianao mamono ny kisoa dia ny VTK-ndray mahandro sy mitetika azy. Izany ve mopera? Ka tsy aleo atsoky ringila? Malaky ary. Lasa vetivety ary Dia tsy misy tandroka amatarana azy tokoa ny olony ratsy Itony radony itony dia olony fiangonana, mpanao asa miaraka amiko. Ireny lengila hirakiraka ato am-piangonana nefa dia manao asan-dahaly sy alina ny andro. Sarotra, mila fitaizana sy fanaraha-maso. So ihany nisy an'ity tetika azy ity fa raha tsy izany angamba dia asa. Aty ary no aminay mademoiselle ministre, tanàna tsy dia manahoana fa dia izao ambanivohitra izao. Marina izany mopera, ambanivohitra fa misy zanak'Andriamanitra raha tsy madiso mopera 4 taona izay ianao niasa taty? Efa elaela ihany eo amin'ny 7 taona eo. Dia tamana tsara ty izany ianao, nefa dia voalazanao tamin'ilay sika teny an-tanàna fa mahafampana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty. Ny toy izao indrindra no tena iveriko fa asa tokony atao raha matoa minisitra. Izy ary no amelana an'ireto vahoaka mila famonjeny reto raha samy ala daholo. Mahafinaritra loatra izany fomba fisainanao izany mopera, fa hitako hoe fa tena zatranao mihitsy ny olona ty Tany am-panomboana dia nanahirana tokoa satria saika ny fianakaviana iray manontolo eto tanàna no manao ity asan-dahaly ity. Izany ve mopera? Tsy vitan'izany ihany fa na ao aza dia efa voasakana matetika eny an-dalana. Dia ahoana? Rehefa tratra dia mivoaka ny fiara aho ary avy dia mananga-tanana satria kodiarana mihitsy ny tiferin'ny zareo. Izany Ny nahatsara azy aloha dia saika ireo mpiangona ao amiko no manao ilay asa. Ka rehefa mahatazana fa mopera io dia mandositra izy ireo na manatona mihitsy aza dia miresaka. Misy an'izany ve mopera? Efa tena fahasahiana tafahoatra mihitsy ny izany. Fa na io azy izany tahotra izany dia miezaka miresaka sy mananatra azy ireo Marina izany. Taty aoriana rehefa mihaona amiko ry zareo dia miteny hoe mba hamantaranay fa ianao no mandeha eny mopera dia asio saina fotsy mitsangana ny fiarako dientinao. Zahay izany ny dikany io saina fotsy eo amin'ny fiaran'ny mopera io? Izany ny dikany. Ary amin'izao mba manahoana? Efa mba mihenana dia mbola misy aza. Miatra manaina anie izany asanao izany mopera Araka ny voalazako taminao teo dia everiko fa ny fanarenana azy ireo no pastoraly everiko lehibe indrindra. Mba afara samy olona ianao mopera, ho an'ny hafa zarany aza misy an'izany ialany atiko. Marina mihitsy izany raha matoa minisitra.
Efa nieritreritra ny hamindra hiala ety ny lehibeako fa any tsy nanaiky. Any ve? Mila vonjy fanarenana ny olona toy izao raha matoministra. Eo ny ara-panahy. Fa ny tena zava-dehibe koa dia ny fanampiako azy ireo ny amin'ny fivelomany mba tsy eritreretan'ny io asa ratsy fanaondry zareo io. Saingy mila fitiavana sy faharetana izany. Tena tsy diso mihitsy ny filoham-pirenena naniraka anay taty, na ireo namanay ny savalalana, na izao fahatongavanay jery ny fomba anomboantsika ny asa izao. Mendrika no ampina ianao mopera. Hitanao ry avoana somary andrefany ry. Tazako io. Misy renirano lehibe mivarina miakandrefa neny. Ay. Ary io ilay resahan'ny Monsieur le Président fa asiana tohadrano anondraka ty velaran-tany midadasika ety amintsika ity. Raha vitantsika kosa aloha izao asa kasaintsika atao izao dia ho avitra tanteraka ny olona aty. Izany mba fikasako raha matoministra. Ie, misaotra anao fa ampy ahafahako manao taty izay rehetra hitako izay mopera. Efa lasalasa ihany ny fotoana. Efa miroa latsaka izao. Marina izany. Mandra-pahatonga antsika eny an-tanàna dia mety honoana ihany sika. Ireo olona mpahazo tombontsoa ireo anefa efa nahandro mangahazo ka asa raha mety amintsika. Tsy maninona mihitsy izany mopera. Efa zatra an'izany izay fony niaraka tamin'ny Monsieur le Président tany ambanivohitra. Misaotra anareo e. Ao ary fa karakaran'ny zareo izay dia eo amin'ny velatsy eo sika no mihinana azy. Mety eo fa aza misalasala ianao mopera. Raha olona tsy zatra an'izany koa, inona ny tokony andraisany andraikitra toy izao? Tena misaotra indrindra tompoko. Tena hitako faly mihitsy ireo vahoaka ireo satria afaka mifangaro aminy ianareo mpitondra. Anatero mangazo aty izay sy ramatoministra sy rehetra fiaradia amin'ny reto. Mastory ianao ramatoministra. Tsika rehetra mopera. Misaotra ny mpikarakara fa tena mangahazo tondra-dronono sy tantely ity. Asa raha mety mopera fa mba tiako iarahantsika manao alohan'ny isakafoanana ilay hira hoe de life ity. Ao ary manatona kaikaiky sika dia mifandray tanana daholo. Isa, roa, telo. Mankasitraka antsika amin'izao fahaizantsika amin'ny rahiny izao. Matokisonareo fa tsy maintsy tonga ko any amin'ny filoham-pirenena ny afatra nataonareo teo. Araka ny voalazako teo ihany koa dia tsy hoely izy dia ho avy etỳ amintsika nokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisokafan'ity tetikasa fanajarianan'ny tohadrano ity. Dia misaotra ihany koa amin'ny sakafo nikarakarainareo anay teo, na teny an-tanàna izany na izao fiarahantsika etỳ an-tsaha etỳ izao. Ny tena kirao teo moa no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana antsika tatsaka ka hitako izao ny fahaizanareo mirahina ary dia fity valy fity izao ataonareo izao. Izay fa tsy hitako tsony izay ambara fa efa te hihinana n'ity mangahazo tondra-dronono sy tantely ity a. Ataontsika ary ny vavaka alohan'ny sakafo. Ry Andriamanitra rainay eo, mangataka ny tsodrano izahay mba hanana fahasalamana na izahay tonga eto, indrindra koa ireo izay tsy afaka miaraka aminay. Mivavaka manokana izay ho an'ireo izay mety tsy manan-koanina amin'izao fotoana izao. Ianao anery tompo no hiahy azy ireny. Ary raha mikasa hanomboka ity tetikasa lehibe ho fanavotana ny vahoaka ity izahay dia mahatsiaro manokana ny filoham-pirenena. Dia Andriamatoa mandravamanana, omeo fahasalamana izy mba ahafahany manohy hatrany izao fitiavana lehibe omeny ny madinika izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Mahazo toa daholo ary. Ela izay ry vero a. Zao ary ny aty an-tanàna mademoiselle.
Lasa mahafinaritra izany rakizy aty sa ho tsika elaela sataty va? Izay ny marina mamazavy a. Sady efa zatra loatra ao anatin'ny lapa ao dia tsy mahita rivotra madio toy izao koa. Eny tokoa ranony. Faraka ny afatra nampitin-drany dadamily teo an'ny mademoiselle dia ho avy eo hono zareo hiara-abanao. Ry zareo ia re vero? Ny solitainan'ireo eto tanàna re. Fa tokony sady asiana protokôla betsaka loatra mare e. Rehefa any an-drenivohitra dia izay fa rehefa aty an-tanàna dia toy ny olona rehetra ihany. Sa mety izany anaka. Io ro hagnajanao re ny aty an-tanàna sa hagnajanao? Eny ary ka amin'ny firy no zareo no avy eo? Amin'ny tolakandro. Kay antsokely tany vetivety ary hoe matony. Eny ary. Taoko mba tamana ihany ireo mpiara-dia aminao ô. Ie. Halina izao dia variana ny tono hena sy mba nisotrosotro tao zareo. Tsy efa ho tamin'ny 12 alina nay vao natory. Sao dia hanahirana amin'irainao nefa ry zareo rehefa fantany hoe misotro izao madina. Mpiambina azy teknisianina ireo bebe a. Sady dada tsy eritreritra an'izany. Jereo amin'ireny fiarantsika taty taloha ireny anie e. Izy indray aza ny manome rehefa misy zavatra mahafaly azy koa. Marina tokoa izay anaka. Fa dia ohatra samapino ny zava-misy ankehitriny. Rehefa mandinika ny fiainantsika sy ny lalana ny diavina ve bebe? Mahasady sarotra ny anaka le nilalofantsika ireny. Ny vavahako isan'andro bebe a dia mba nomezan'Andriamanitra fahasalamana antsika lalandava. Indrindra fa i dada. Miasa ane ny dadako iny bebe e. Tena marina. Ia moa anaka ny sahitan'ireo asa marobe fa mandeha ireo. Rehefa mba mijery vaovao amin'ny tele aho ato an-drano dia tsy mahita na dia iray asa izay nitsikera fa dia milaza ny zava-bitany aby. Tanjon'ny dada ny mba ahatonga n'ity firenentsika ty ho lavitry ny mosary sy ny fantrana ary iverina eto amintsika indray ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina. Mitady ahona ianao ry felana? Te haniraka anao ary mba afaka ianao? Mba tsy azo indray izany fomba fitenao izany mademoiselle. Ka sao dia mbola misy asa ataonao kosa koa? Efa mamarana ny fivoriana amin'ny anaisana ny président zahay ka. Ay tokoa moa mivoronareo. Aleo ary fa rehefa avy eo matony a. Ka tsy aloha avy dia lazainao dia mandeha ary rehefa eo. Saika haniraka anao mba hijery ny zava-misy eny Ambatolahy eny fotsiny a. Elany izay tsy mba nisiana fitsidihana teny izay matony e. Tena vao nieritreritra an'izany koa ngia tanky eo maraina e. Mba tsy dia ahelanareo dia ento ny fiara iray dia mitondra namana amin'ireo mpiambin'ireo koa ianao. Ka tsy any ve zahay dia mijery ny omby hovonoina amin'ny faatogavan'ny président. Eny e, dia teneno ry zareo mpiambina rehetra eo namiko aty rampitso. Eny ary mademoiselle, fa hono a. Ovinsika no hijery ilay toerana ny mahavoky. Efa milamina ny anainy ka. Efa nasaina tonga aty koa ary ny teknisianina any. Eny ary, amarana ny fivoriana miaraka amin'ireo tanora zahay dia mandeha rehefa avy eo. Ndao ary. Fa ia moa izany no mivory ao. Ny solotenan'ireo tanora eto tanàna re bebe. Hijery ny fanomanana ny fikarakarana rehetra ry zareo. Mahafinaritra izany fahaisanareo mandray andraikitra izany anaka. Ka zavatra efa natao sy niainana hatramin'izay ihany anie izany e. Ao aloha andeha hidina eny an-tsaha vetivety ka. Hanao inona eny an-tsaha izany vero? Haka legioma ataontsika fangaron-daoka. Ko tsy alohantsika sy ianao niaraka. Ko sa hanahirana amin'ireo mpiambina anao va nefa izany anaka. Afaka mandeha eny zareo raha teo eny. Sady inona nisy eo aty bebe a. Sao dia adino bebe ary fa tanànantsika eny aty e. Ka hafa kosa ny hainao taloha sy ianao amin'izao e. Andao moa hiaraka ry very fa rehefa tsy te hiaraka amiko dia milazava tsy eo no. Ndao ary moa e. Vao mahita antsika midina eny izao ry zareo dia jereo tsara fa manaraka eny koa. Asa dela loatra ary moa e. Hafa ihany anie bebe izany rivotra madio ety ambanivohitra ety izany e. Ndao kira zandry malala koa.
Tena kala felany ity miantso ity. Allô, maheno avy ndriry felana? Allô, tena ianao izay kala ratsy tia mihira fotsiny. Yankotiny, manome voninahitra anao mademoiselle le ministre. Fa inona nga zao ataondry izao ry felana? Ny olona vela ilelalela fotsiny eo. Mahafinaritra kiny mifoka ny rivotra madiny somatamana. Dia izany no mavelokira toy izao. Henoko, ety an-tsaha mihitsy izay zvery io izao maka kokombra sy voatabia anaovanay lasary rehefa aveo. Rehefa hiverina zazakely tsy milaza fa eo no. Ka manahoana nareo any Ambato-mainty andro mademoiselle? Milamina tsara niraka. Nahafinaritra taty ry felana. Na dia tsy hitovy amin'ny any aza. Zany, dia oviana zany ndry no miverina. Efa andalana mihitsy izay io. Fa ianareo ve izany efa lasa e? Efa aty an-tranomaly izay zvery dia bebe sy mahatony. Mba mandreraka koa izany. Dia inona izao no tsy niandrasana ka? Samy maika amin'ny asantsika sika ry mademoiselle le ministre, dia tsy afaka mifampiadriadry tsony. Tsy maninona e. Na dia mba fiarahana fotsiny any somatamana aza. Aza malahelo fa taoko vao hidina miaraka amin'ny dadaty nareo dia aty miona. Eny ary fa dia manao fakandrivotra mahafinaritra ry zanaka vavin'ny somatamana. Eny tompoko, dia tonga vasoa nareo. Eny ary moa fa ngay sady aharitrela satria araka ny henonay dia vao maro ny asa ataonareo fa amin'ny fomba mahazatra anaka indrindra amin'ny mahazanaky somatamana ty anao no ahatongavanay vitsivitsy maromaro eto misolo tenan'ireo mponina somatamana mitondra ny teny fiarabana amin'izao fahatongavana mamangy ny tanànatsika izao. Faharoa moa dia ny fahazonao toerana ambony sy andraikitra lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa marika izany dia mitondra ity zavatra kely ity angay. Ny rinay dia mba ho mamy sy sahanam-pahatamperana toy iny ny fitiavanao ty tanànatsika ity. Toy izay koa ny rainao izay efa renay fa tsy ho ela dia ho tonga hamangy sy hitsidika ty. Amin'izay fotoana izay no hanehonay eto somatamana amin'izao tontolo izao fa asandratrainy anay ary reharehanay fa marina sy mahitsy lalina nombany. Misaotra anaka. Ie, tsy hitako izay hamaliko an'izao fihetsika mahatehidera sy mahafinaritra loatra ataonareo izao dadamily. Misaotra indrindra tamin'izay rehetra nataonareo an'ny tanànatsika sy tamin'ny filoham-pirenenantsika. Tsy anjarako angamba no hiteny izay teny fisaorana tokony ataon'ny dada aminareo fa aoka izy tena no ilazany ao am-pony aminareo rehefa tonga aty izy. Ny teniko fotsiny dia ny hoe atsika izy. Zanakareo tainy any fa tsahonohono. Koa ny fahaizantsika amin'ray hina toy izay efa nataontsika hatramin'izay na maninona aza moa ray mahavita mihoatra izay efa vita izay amin'ny fampandrosoana an'ity tanànatsika ity. Izay ny tena valim-pity lehibe atolotrareo azy. Efa hitanareo izao fahatongavako ny aloha azy izao amin'ny fanomboana ny tetika asa hanampianantsika. Ny amin'ny dada rehefa atao dia atao. Samy mihemitra amin'ny sarotra izany izy. Ianareo indray ve moa no atoroko an'izany. Koa tonga ity ny fotoana dadamily. Agnao sy very no efa noeritreretinay fa hanaramaso sy hopitarika ny komity mpampiasa ny tambazotra mampiasa rano sy ny fizarana ny tany hambolena. Dia misaotra indrindra anaka. Vonina ny hanao an'izany. Izay angamba no azoko ambara aloha fa dia santatra mbavarano ihany izy ity araka ny fiteny.
na dia somary mihatona aza tia ny orana fa magnetsa be mbola ho avy. Mba misy zavatra kely iarahantsika mihinana ao amin'ny efitra malalaka ao sady efa miroso hariva rahateo ny andro ka dia manasa antsika rehetra. Feno dia feno angamba rera ona izay tenjanako izay. Fa ny fony teraka sy andraika tsy mety sy hangina sy mahita anareo ohatr'izao. Misaotra anareo ny fagnajana feno an'ity zafikelitsika ity. Zava-dehibe aminay menakavy izao. Fa misy isaorana izany mamazavy. Kohono manakory izao any an-dapany izao. Ao izao Dadamily. Sao tokoa Dadamily Ie. Rehefa miakatra ngay aorian'ny fanomboantsika ny asa dia miaraka aminay any ianao. Izany ve anaka? Fa inona no tsy mampino anao an'izany Dadamily Dia misaotra meloa ary rery felana. Eny ary. Andao ary handroso fa efa vonona ny sakafo. Enjana be izany zava-misy izany relefina. Tsy ho nahita toy izao kapitaina. Rongony efa ho 30 am'zato kitapo ve ny tratran'ny zalahy? Izao no izy rehefa tsy misaina sy tsy mieritreritra. Everiny zareo fa tondrona sy tsy misaina daholo moa raha mpitandro ny filaminan'ireo. Mety misy zavatra tsy nifanarahana kosa angamba ny tao dia lazany sekret sasany. Ny aza adinao relefina fa io aloha ny tratra fa mety efa betsaka ny talohany io. Mazava be izany moa kapitaina. Dia inona nataontsika? Aleo aloha miantso ny Monsieur le Président amin'izay tokony atao sady mba manao tatitra aminy ihany koa sika. Mety mihitsy izany ka. Ka za sa ianao ny antso azy. Nefa mampanolo-tsaina ianao dia ianao angamba no mety. Okey ary. Aleo fa atsoiko izy. Manajanao ry fandrava. Manao nareo any? Efa vita daholo tompoko ny fanadihadiana rehetra fa miandry izay baikinao amin'ny anaovana ireto rongony rehetra sisa. Efa azonareo sary daholo nefa? Iny tompoko. Ary olona mitondra azy ny fiara entiny zareo? Efa voatazona any Fianaratsoa izy telo lahy. Ny fiara kosa no entinay miakatra. Sary zany. Doroy ary ireo rongony ireo tsy mialeo nareo mianadara sy tapitra mahevoka izy rehetra. Iny tompoko. Farany na izy milaza aminareo hanao intervention dia tsy misefitra. Mazava miseho zany? Mazava tompoko. Izay azy. Mampamaka any amin'ny kapiteny Larisa. Ahoana hono? Entina miakatra ny fiara dia dorona eto masitsika ny rongony rehetra. Ary tsy miala eto ntsika raha tsy mahay daholo ireo rehetra ireo. Pas d'intervention n'importe qui. Mahazavy izany. Ka tsy aleo antsoina ireo mpanao gazety sy ny tompona andraikitra nanao ny enquête dia dorana reto. Sady efa manomboka ho alina koa ny andro. Fa izy lisany. Tsy aminety izay tompoko. Miambina an'izy tia. Miala tsiny tompoko fa tsy maintsy hisavanareo izay. Azafady fa hatramin'ny moa ity teto io sy misy fisavana toy izao vao andro vao amin'ny 6 alina zao Miala tsiny tompoko fa tsy milamina ny tany. Tsy maintsy misavy izay fiara mandalo eto izay. Fa miaramila avy aiza moa ilany tsy mahafantatra ana. Iraka manokana avy amin'ny président tompoko. Manampy ireo namany aty. Ka tsy hay lavy fa ministra mpiandraikitra laisany ary tia. So ataoko sahirana eo laisany fa miala teo andehananay Na ministra azy ianao dia iraka tompoko ny ataonay. Tsy maintsy manatanteraka baikony menanay zahay. Zandry miala moramora teo lahy. Tsy hay lavy fa azoko atao zao dia zao no mandroaka lahy. Rehefa tsy voaka sitrapo hisavanay ao anatin'ny fiaranareo ianareo dia voatery tsy maintsy anerinareo ivoaka zahay. Fa mitady ady ve ilay zalahy ty sa ahoana Tsy hitanao ve tompoko ireo tovolahy marobe ireo? Andro masom-pokon'olona ireo. Ao zalahy ambeny tsy handeha io fiara io fa iantsony lehibentsika aho Tena manao asalika mihitsy reto bandreto O zalahy, vao atao dia aleo ifampitany eto Manajanao moa kapitaine. Fa ahoana? Misy vaovao anga? Tonga eto manao bodingerina hiditra ny toerana hitazomina ireo olona voatazana ne colonel Slouf Zany ve? Io mivoaka amin'ny fiara io ry zareo. Aza vela mihitsy fa zao ihany zahay dia ho tonga any. Voaray moa kapitaine. Zao ohatrina vola lisany dia
avy aloha zay hiditra iresaka amindreo bandy reo. Fa aiza koa ry tonga mitratrevatrevy reto. Monsieur le ministre. Ianao aty kapitaine. Tsy lady aminareo natongavako fa mila mijery sy miresaka amindreo olona voatazondreo ahy. Miala tsiny fa tsy afaka amelanao hijery sy resaka amin'izy ireo mihitsy zay tompoko. Fa tsy hainao ve ny asako kapitaine? Na zany aza. Miala tsiny fa zany mibaiko azy nay avy amin'ny filoham-pirenena. Amaly lehibe zany ianao. Ka rehefa tsy mety rangahy a. Sady tsy fotoana anehoana an'izany tsony zao. Miangavy alary le dala afaka ty a. Aoka lamba tsy hiditra amin'ny zavatra tsy sahaza lahy mihitsy. Zay filazanao sy fiteninao aty raha rako zany. Sotra mibaiko azy nay. Tsy misy mahazo miresaka amin'ireo olona voatazonareo niza. Soranga. Meko volam-pianareo takalony fa avansa fotsiny nefa fa rehefa milamina sera dia apiko rehefa tonga nandrevohatra sa ahoana ve? Sarotra be zany mon colonel. Miangavy anao mba hiverina fa tsy anao dido hiditra eo fotsiny a. Anahirana anao ane zany e. Bon, on verra ifankahitsika ary resaiko. Ataoko mafantatrana reo androany. Tena lasa mivadika tanteraka ty colonel Slof ty kapitaine. Aiza moa no androso ny firenena. Zay rehetra mahazo toerana dia manararoatra manao kolokolo daholo. Ny afera maizina efa tsy lazaina tsony. Misaotra anareo zalahy. Zay fa raha pitso maraina sika miverina miakatra e. Dia zay Monsieur le Président zava-nisy tany. Sarotra nefa tsy maintsy ny tanterahina. Eny ekeko fa sarotra tokoa zany kapitaine. Na izany aza misaotra anareo aho satria vitanareo atsaka ny sendavany ny rekanam-panaovitra anareo. Anjara consiste fa afaka makenakely aloha ary nareo mianadahy. Asa raha mba afaka manontany kely Monsieur le Président alohan'ny andehanako. Lazao fa inona no mampisalasala anao kapitaine? Asa na mba aiza ho aiza nga fampiakarana ny gradiko. Efa nandiniky an'izay tokoa. Misy 5 nareo no ho avoaka rapitsy ny degré mampiakatra grady anareo. Mahafaly anao? Misaotra indrindra tompoko. Tsy misy tokony isaoranao zany kapitaine. Izay navita tsara sy tia amin'ny marina eto amin'ity tandazany ity dia tsy maintsy ampiakarina voninahitra izy. Dia efa omany zany ny ara-jazy mon kapitaine. Manomboka rapitsy zany ianao dia efa komanda indray. Ho hitantsika eo rehefa mivoaka fa inona ary no mahataitaitra anao? Okay ary. Niraka manaraka tokony ataoko ry fandraha. Afaka miala sasatra kely aloha serlefina. Ary ahoana ny fitinana ny somahatamana? Efa vonona fa inona ary mahataitaitra an'izany e. Haingotiana fotsiny sisa no andrasantsika. Izy efatra mianaka efa lasa nidinany. Mba afaka miaraka aminareo avy Monsieur le Président? Tsy tokony ramiko ianao mon kapitaine. Asa tsy maintsy tokony andehananao zany. Misaotra indrindra tompoko. Tena mahatsiaro ny fiarahana taloha tany a. Ho any zany sika. Revo milay io a. Zay ry aloha fa afaka mandeha nareo mianadahy. Dia any hatrany zany a tompoko miandry anao sady mba aka toromaso kely. Ndao azy. Allô, SP. Mandefasa fanasana amin'ireo mpanao gazety fa hanao valan-dresaka amin'izareo ara-pitso amin'ny 10 maraina. So misy adinona dia ray aza dao azy. Enjana be tany zareo Fa nanahoana colonel? Ka tena tsy afaka nanao tamin'ny zalahy mihitsy any feno miaramila mpiambina avy amin'ny présidence daholo ny toerana rehetra. Na ny toerana hitazonana ny zareo na ny fitsarana ny tobon'ireo mpitandro ny filaminana azy dia feno daholo. Ary ny fiara sy ny rongonina nahoana Monsieur le Ministre? Fa tsy fahitanareo tamin'ny fahita lavitra ve zany Monsieur Radony mbola antaninareo ihany indray aza mifakalako efa tafakatra ty reo fiara reo efa nidorany zalahy ny rongony. Dray tena resaka aliky ty Io ane le fa niteneniko taminareo hoe aleo jerena aloha ny fomba anaovana azy. Izao sika ty hidoboka daholo tena mandreraka mihitsy sangara. Si ty vereverana ty mihitsy ny tena manahirana ny grave koa ane tsy resy laza iara-dia mikanongana azy mihitsy ny zalahy. Miaramila ve Monsieur le Ministre? Voalazanao ko izy andray ary moa no resantsika eo.
aza mieritreritra ny rena teo ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Monsieur le Président sanganasany Simon Manjanahary ary volalaovindreo mpilalao tantara teto amin'ny radio fiomany ambositra nandrindra sy mangaiseo naina rakotondranaio nana totosa Simon Manjanahary mbola itoy. Allô? Ahoana letsy a? Eto Antananarivo aho zao fa inona mataitra lahy? Karaha anao voalandresaka mpanao gazety izy de maninona? Fa mifiry nefa zany e? De arô zay lazainao fa tsy manam-potoana ijerena zany ary ty a. Zay fa tapitra e, mbola vory a. Iza hoe nanao valandresaka? Le mpiambonomboro madama fa ho iza ndray ary a. Way le tie. Tena reraka loatra ianao madama fa laolo ravaina zao fiaonantsika zao a. De raha ohatra ravaina de ahoana indray? Samy miandry say gadonaniko. Bon, samy ary miandry. Rehefa samy ratsy vizana ve tsy ho antsy afaminy ao ne? Zay? Mba ratsy firesaka kosa ianao zany colonel a? Ka na ratsy na tsara de zany ny zavatra mety hiserikala. Zay fa samy mavita zay mbola ho atao daholo tsika rehetra e. Tena ravamaina ohatran'ny tsinjaka soaviny ty le. Aleoko aloha miala fa inona no mbola atao eto e? Mandra-piona ianao madama? Mandehana ny daholo koa fa sady mandreraka mitondra reto-po ato fotsiny. Manatanao Monsieur le Président? Alefaso ny fisamborana ilay madame Sarlina sy ny ekipany fa efa feno fepetra lefina. De mikasika ninona moa zany Monsieur le Président ny antony isamborana azy? Jasy an'ilay dosieny zareo tany io sy ilay tomaika amin'ny fisamborana an'io a. Ary colonel Slouf Monsieur le Président? Ao anatin'ny samborana ihany koa izy. De ataovy ny fanadihadiana mikasika an'ilay resaka ny kontany io sy. Tsy anahirana be ve zany tompoko amin'ny maha colonel azy? Tsy mifidy zany lefina na iza. Rehefa manao tsy mety samborona sady mbola anaovana fanadihadiana ne. De ahoana koa ny maha ministra azy tompoko? Ka na ministra azy izy de azo samborona e. Rehefa izy zao fa mamodika ny firenena. Tsy misy adiovotra betsaka zany fa sambora izy e. De tsy misy atahorana amin'ny asako ve zany tompoko? Anjarako miaranao lefina. Ataovy ny azanao. Atsoy ihany koa kapiteny Larisa de ataovy toy ny mahazatra anareo ny asa. Eny ary tompoko. Zao de antso azy aho. Misy vaovao anga? Ny antso teo Monsieur le Président fa alefa ho ny fisamborana madame Sarlina sy ny ekipany. Ary colonel Slouf? Ao anatiny koa izy ka. Rehefa aveo zany miona. Ok. De tonga soary ianao rengitiny. Nanahoana ny dinao tany? Misaotra indrindra tompoko. Azo ambatra fa milamina sy matipaika tsara ny zava-misy any atoerana. Sady ho hita efa zatra amin'ny fitarian'ny olona le mopera. Tsara zany e. Ary ahoana ny fahitanao an'ilay reny rano hitaritsika an'ilay rano androana ny tanimbary? Miala lavidavitra kely somary ambony andrefan'ilay toerana no misy azy fa raha ny fahitako azy tsy tokony hisy olana ka. Resy lahatra zany ianao sy ny mponina ny atoerana amin'ny fitariana an'zareo hamboly sy fantoka amin'ity asa tany ity. Ny masoandro maty any tany Monsieur le Président nampalahelo zany a. Efa tsy andrindry zareo tsony aza ny fotoana tongavantsika any. Misaotranao Engtina. Milamina zany. Misy zavatra kely somary mbola manahirana de miala midina antika ianao. Fa rifelana kosa efa lasana no manafidinana somatamany. Ary mba nanahoana ho an'ny hafaran'ilay resaka io sy Monsieur le Président? Efa mazava ry Engtina iny a. Tena tafita ao anatiny mihitsy colonel Slouf. Zany ve tompoko? Efa somary napoziko ihany io e. Fa ny andro izay atratrarana ary fotsiny a. Zany a. Isy fanambarana ataoko ao aorian'ny valandresaka miaraka amin'ireo mpanao gazety raha pitsy. Sady aleo avy de ny antsika no atao tonga aloha. Izay efa misaotra anao a. Eny ary tompoko de mirarisoa anao. Ndao azy. Allô? Manahoana ianao madama? Fa iza koa zany tsy mahalala fomba miantso azy zany? Avy aty amin'ny Bianco ihany madama. Saika mba hiresaka aminao? Fa teza koa nazahoanareo ny numeroko?
Efa ato amiko ka. Ka inona itadiavanareo anahy? Misy dosie maromaro mahakasika anao ato madama. Dia mba saika iangavy anao izahay raha afaka anao. Mba tonga avy aty amin'ny birao tompoko. Fa iza koa nareo no miantso anao any? Tsy tonga any ahy e. Sady ina koa izany dosie izany. Rehefa tonga aty anao madama mahita azy a. Efa fantatro fa mikasa ny sandra fianagadrana nareo. Fa ny alika enjehana fa ankisoa malamy e. Aoka moa mba hifanaja madama. Inona ary no mety aminao? Alana ihany ve sa... Miarah aloha ny kolonel Solo fô misambotra. Fa inona moa no tokony iarahana ihany madama? Isika anie no miresaka e. Tsy mila miresaka amin'ny olona tsisy fotontoanareo ahy e. Pitsinjoloko. Angaha rehefa hoe anareo no mitondra dia tsy maintsy anak'izay ataonareo rehetrarehetra izay. Fa nadihadiana tsotra anie madama no ataonay aminao e. Fantatra nefa mikasika ny hereko no itadiavanareo iresahana amiko e. Volako madio ireo, volako ny nanaovana andreo. Ina moa no idiranareo amin'ny arenako e? Sa misy tsy ampy any aminareo? Dia inona izany nataontsika madama? Iza koa nanao inona amin'ity eo? Dia efa miteny fa efanao mihinana miaratsy ny fiainana eto sika. Lehrike, ohatrinareo indray no mba miseho milaheto. Fa nga moa rehefa nareo fitondrana dia afaka manao izay danikibonareo nareo. Sady tsisy hoany koa eo ragaty a. Mazava izay. Miarabantsika rivojery-tsaina tonga eto amin'ity vaovao manokana ity. Araka ny efa nambarateto tamin'ny vaovao dia nisy ny falandresaka natao amin'ny filoham-pirenena tamin'ireo mpanao gazety ny feo maraina tamin'ny volo. Efa vonona ny sary sy ny feo mikasika izany ka indro alefanay ny fanambarana lehibe nataon'ny filoha taorian'ny ho valandresaka ny arahany tamin'ny mpanao gazety io. Ry vahoaka malagasy, misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ka afaka miaona sy mifampitafa aminareo eto ao androany. Izay vokatry ny zava-misy miseho eto amin'ity tany sy fanjakana ity. Voalohany dia efa miroso tsikelikely any amin'ny filaminana ny firenentsika satria araka ny tatitra azoko tamin'ireo mpitandro ny filaminana dia efa miena ny asan-dahalo amin'izao fotoana izao amin'ireo faritra vitsivitsy eto amin'ny nosy, indrindra ny faritra atsimo. Anisan'ny nahazahoantsika izany vokatra izany dia ny fanomezana fitaovana tsara sy raitra ho an'ireo mpitandro ny filaminana sy ny fanampiana ny tamokaraman'izy ireo mba ho mendrika ny asany ny vola raisiny. Eo ihany koa anefa ny fiaraha-miasa ny fanjakana amin'ireo jado na kotra na dahalo miova fo ho isika. Andraikitra raisin'izy ireo ny nanangana ny fikambanana hanao ny andro masom-bokon'olona any amin'ny toerana misy azy ka manampy ny mpitandro ny filaminana notoana ny fanjakana ara-bola ihany koa izy ireo ary efa mitodika mamelo tena amin'ny fambolena sy fiompiana. Noho izany dia afaka mamokatra sy miompy ankalalahana ny tantsaha ankehitriny. Mahakasika an'izay tantsaha izay ihany dia efa maro ny tany izay nosolokin'ny olona ka tafaverina amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ary amin'ity herinandro ity ihany dia anomboka ireo tetikasa maro izay rahantsika amin'ny Banque Africaine de Développement ny banky fampandrosoana ho aty amin'ny faritra Afrika ka hanarenana tany vaovao azo volena izay mitotaly hatrany amin'ny 5,000 hektara manerana ny Madagasikara. Toy izany ihany koa ny fanorenana ireo tohadrano maro hanondraka ireo faritra voajanahary eto amintsika. Ary anisan'ny lehibe indrindra amin'izany dia ny tohadrano izay mirefy 500 metatra sy lakan-drano mirefy hatrany amin'ny 3,000 kilometatra any amin'ny faritra atsimo ka azahoana rano fisotro madio sy ho an'ny biby fiompy ary andrana ihany koa ny tany volena ho andreo afatsika any amin'ny faritra atsimo iny manomboka izao. Mampiakatra ho azy ny harikarena faobe eto amintsika izany satria mitombo ny vola miditra amin'ny isa-tokantrano. Ady nataon'ny fanjakana ihany koa hatreto ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly. Raha tsy misy matsy ireo dia tsy ho afaka handroso isika. Noho izany ry malagasy,
asa ratsaronao fa efa nilaza sy nametoky anao fa na iza ka mikasa hamotika an'ity firenentsika ity amin'ny alalan'ny kolikoly na ny fanaovana fera maloto dia tsy maintsy handray ny andraiky toaho. Vokatra lehibe azo fampahitanana ny fisamborana an'ireo olona efatra izay efa mampikaikaika antsika vahoaka hatramin'ny ela amin'ny fanaovana tsy maty maloto eto amin'ity firenentsika ity. Ireny efa hitanareo sy renareo amin'ny vaovao reny ny anaran'izy ireo. Nisy olona ambony niara-niasa tamiko amin'ireo olona voasambotra ireo saingy ny vahoaka aloha vao namana. Tsy ho ela dia mbola isy ihany koa ny fisamborana an'ireo rehetra mpanao tia fera-maizina ity na ny alatra tany. Efa eo mpanaovana fanadihadiana an'izany izahay, indrindra ireo mpanondrana ny harena-pirenena any ivelany. Mino ahy ianareo fa tsy maintsy ho vidintsika izany, ary izany no hananantsika vola ahafahana miantoka maimaim-poana ny fiainan'ny tanora malagasy maro amin'ny fianarana sy ny fahasalamana. Efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanorenana tanàna vaovao ho an'ireo sahirana amin'ny faritra 2020. Toy izany ihany koa ny fampidinana ny tany vidim-piainana, ny fijerevana manokana ny fiainan'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ny fanampiana azy ireo amin'ny fampiakarana ny tohana sy ny fampitaovana, ary ny fanorenana trano vaovao azy any amin'ireny cité universitaire enina manerana ny faritany ireny. Indrindra moa ny fiatohana maimaim-poana ny fanafody sy ny fitsaboana an'ireo sahirana amin'ny alalan'ilay antsoina hoe assurance santé. Antananarivo ony tsy vita indray andro hoy ny fitenitsika. Ireo aloha nefa manomboka, nefa ho an'ny sehatra hafa dia efa eo ampanjinana azy miaraka amin'ireo voakasy izany izahay. Afaka anaovana an'izany rehetrarehetra izany sy ny mbola ho avy ireo arena voajanahary nomen'Andriamanitra ny tinoantsika ity rehefa voatrandraka ara-dalàna sy mangarahara ka tsy ho malagasy mahantra sy fadiran'ovana intsony no iaina eto fa malagasy sambatra sy miadana araka ny tononkirany hira-pirenentsika. Ry malagasy sy avako, ianareo mpanao politika samihafa, teny aminao aho hoe afaka miteny ankahalalahana ianao ao amin'ny hainao manjery mpanjakana, afaka maneho hevitra malalaka ianao naiza raha hitanao fa mety sy ilainy izany. Saingy ny kritika tsy hampandroso sy ny korotana mety averin-dalana indray zao ezaka lehibe rahantsika manao zao dia mampitanjona ny tenako fa na aiza ary na oviana dia tsy hoekeko izany. Hanao fanamby aminao aho fa adidy ny fitondranana izay tantanako ny hanamora arak'izay tratra ny fiainam-bahoaka ka hampiakatra ny farim-piainan'izy ireo. Tsy maintsy vitako izany voaka malagasy. Fatakalon'izany kosa dia tsy azo tsika iraina be fahatany ny fitondranana. Tsy maintsy manaraka fisipifezana daholo na iza. Tsy maintsy averintsika ny firaisankina matotra ka hiarahanangana firenena vaovao sy vahoaka vaovao eto amin'ity Madagasikara ity isika. Mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray ary ry vahoaka malagasy. Enjana ihany ty fanapahan-kevitra ny ray singa mandravamanana ity. Dia nampisambory ny kolonel Solofo sy madame Charline. Tena sambany teto amin'ity firenena ity aloha vao mba nisy filoham-pirenena nasa nampisambotra olona ambony toy izao ka. Lasa lohateny amin'ny gazety rehetra mivoaka androany mihitsy io vaovao lehibe io. Toy izany ihany koa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo rehetra. Raha tsy atao toy izao kosa moa aloha mety toy ihany ny gaboraraka sy ny tsy maty manoto eto amin'ny firenenako. Tena ifelany ity miantsy ity. Allô, manahoana ndry zanaka vavitokany filoham-pirenena? Zao salama tsara ty ambanivohitra zao kia. Manahoana zany vaovao lehibe ihany izany? Aiza koa ary zany minisitra tsy maraka vaovao izany? Amin'izay zanaka vavin'ny filoham-pirenena mihitsy. Efa henoko ihany le izy ary efa niresahanay mianaka fa tena tiako fantarina dia izay reaksion'ireo naman'ny kolonel Solofo mba ahoana? Ohatran'ny tsisy nietsika. Le izy koa anie hita hoe marina sy voaporofo ny antony samborana andry zareo e. Zany,
Manahy ihany akia. Sao dia hisy zavatra hafa aorian'izao fandraisana fanapahan-kevitra nataony dady izao. Hafa ny talory felana. Betsaka azy ireo masy voan'ny firenena avy any ivelany no nandefa taratasy fankasitrahana azy. Izany ve? Tsy misy olana ny amin'izay fa izay fanomanana ny fandraisana azy ihany no ataovy tsara. Efa milamina ndraiky iny mahakasika an'iny a. Aza manandry. Fa mba manahoana aloha ny any Ambatomainty ihany. Toraky ny ihany koa ny atiry zanaka vavin'ny filoham-pirenena. Milamina izany e. Miandry ny fahatongavanareo amin'ny Zoma izany zaiko. Okey. Raha ny fandaminana aty dia mandeha any Ambatomainty izay ny maraina ary any Somatamana kosa ny tolakandro. Izay mihitsy ka. Okey kia, ho avy amin'ny fomba mihaja sy milay izay. Izay izany e. Dia miraso anareo dia mahavitany any Ambatomainty ihany. Noely a? Eny mon père? Efitrano miala an'izany ry zareo. Miomana amin'izay amin'ny famonjenan'ny toerana. Eny ary mon père? Olona izany ry fandrava. Zaho ary ny olona aty monsieur le président. Jereo anie ireny mbola mitanjojotra avy lavitra ireny e? Fa mety eo anatin'izao ihany koa anie ny olona mety hidirany helikoptera mitondra antsika. Eo ihany izany ry fandrava fa tena efa miandry fampandrosoana ny olona aty. Dia hita monsieur le président. Iry amin'ny ankavanantsika ry ilay tany ho ajariana. Dadasika kosa izany renikina. Dia hitanao ihany koa ry somary andrefandria. Iny ilay renirano tarihana anondraka azy. Aleo hoe somary midina ambanimbany kely tsy afe. Dia aleo aloha mijery an'io renirano io. Iny fa lasa. Mijery an'ilay renirano anaovana tohadrano angamba ry zareo mon père. Marina izany. Tena hanao zavatra ty filoham-pirenena ity ry Noely a. Tena avy sika mon père raha vita tokoa izao tetika azy izao. Ela mihitsy no efa mba nitadiavako mpiara-miasa hanao azy ity saingy tsy nahita. Hain'Andriamanitra ny mandatra ny zavatra mon père. Na izao tsy fahitana loko politika eto izao aza anie dia efa zava-dehibe mampirisika ny olona tonga maro e. Misaotra andry zareo sika. Renirano lehibe kosa izany renikina. Sao ve madimizay ilana tanimbary 100 hektara raha tsy voatondraka ny. Tena lehibe tokoa ary marina izany voalazanao izany ry lefina. Raha vita kosa aloha itodrano io. Fa ahoana moa ny heveran'se fa tsy ho vitantsika izany ry lefina. Andao amin'izay tsika hiverina fa sasamiandro ny olona. Vao tafapetraka ny helikoptera nitondra anay dia nanantona nandray anay ireo olom-panjakana maro sivily sy miaramila aty amin'ny faritra Matsiatra ambony. Teo ihany koa ny mpitondra fivavahana samihafa. Tonga nanatrika izao ihany koa ny lehibe ny fikambanana misy Andry Mopera Jules avy any Antananarivo izay tombo-kevitra tamin'ity tetikasy ity. Olona izany, feno ny avoana rehetra. Na izany aza nefa dia nilamina izy ireo. Fa nagaganay ary tena tsy nampoizina dia ny fahitanareo tovolahy marobe izay manao fitafiana mainty sy mena marobe manodidina ilay toerana nanaovana ny kabary. Rehefa nanontaniana izy ireo dia tsy iza fa ireo dahalo ny ovafoka manao fiarovana ny manodidina. Tsy nasiana pitsopitsony maro loatra teo amin'ny fandraisam-pitenenana fa ny ben'ny tanàna Ambatomainty no nanokatra ny kabary. Avy eo dia ny filohan'ny fikambanana mahay miray. Eny ary tompoko. Amin'ny mahafilohan'ny fikambanan-behivavy aheto Ambatomainty dia ny tenako no solon-tenan'ireo mpikambana amiko izay mahazo tombontsoa amin'izao tetikasa izao. Andriamatoa filoha sy ianao ramatoa kely minisitra izay miahy anay tantsaha. Ela ho any ela fa ela sanahy tandraha fa androany kosa dia ny ela no mahiray atsika. Tahonihony koa izy ity. Na toy ny filazam-balala ka ny valala misy moa ny mpitantara koa mahay. Na malaza toy ny vilia sahona ka malaza tsahinanana. Sa izay roatresitsika eto androany fa pirofo mitoka amin'ny tendany izao fahatongavanao eto aminay izao monsieur le président.
Aza fa mba efa 30 taona mahery ihany aho zao fa hatramin'izay nipoirany vomasoko ary hatramina serovako sainy sa vao mba nandreny sofiny nanahita ny masoko ka nisy an'izao filoham-pirenena zao nitsidika an'ity Ambatomay ity. Toy ny tany lavitra andriana ty tanànanay ity hatramin'izay Andriamatoa filoha dia angay samy angay ro ato. Izay ataonay dia mety ady fa androany tonga ivorombe mifongo vy io. Sa ny fahitanay an'io no manakory fa nionanentiny. Miarahabanao angay tonga soa eto aminay. Sa hataoko lava ny fitarongana fa angay efa mifankahita eto Madina. Fa ny mba andraisako an'izao fitarongana izao dia nihisaotra manokana anao. Satria dia tanterahinao ny nofinofinay hatramin'izay. Rehefa nohenoinao tamin'ny alalan'io moperana io, ny antso sy ny fitarainanay. Sa niainina tamin'izany agnefana fa nagniraka ny ramatoa minisitra izay natokanao hiandraikitra sy hiahianay tasaha. Nidiny sy nijery fotony taty aminay voasahela akory izay. Izao dia agnao-tainy no tonga mihaona aminay. Zava-dehibe loatra izao Andriamatoa filoha. Ary tena azo tsapaitagnana ny fitiavanao ny tasaha sy ny mavolamba toanay. Ny taronay dia mivavaka honao mba ho lava velona ary haharitra amin'ny fitondrana. Vita be amin'ny fampivoarana ny Malagasy rehetra. Misaotra amin'ny nagnomezanao anay izao tetikasa goavana izao. Magnome toky angay Andriamatoa filoha fa hiasa tsara, hiasa mafy, hamboly, hiopoka ho tasaha fitaratra eo amin'ny fivoarana ny tasaha ty Ambatomay. Somariky izao fifaliana izao Andriamatoa filoha dia indro mba misy anadraha kelikely atolotray ho mariky ny fankasitrahana izao fitiavanao anay izao. Toy izany ihany koa ramatoa minisitra dia misaotra tompo. Aia ary tsika solontainy isam-pokotany. Andao Enjana be zany kabary zany kapitaina. Hita hoe tena vokatry ny fo mihitsy ny tenenany teo. Lefina. Fa retombo miisa 7 reto ve no atolotra ho fanomezana? Ao aza mba gaga mon kapitaina. Afaka ty tsy mbola nahita toy izao mihitsy a. Eny ary tompoko. Voalohany dia tsy mahasasatra ny misaotra an'Andriamanitra, indrindra amin'izao vanim-potoana tsara loatra izao. Misaotra azy sika satria toa sy tanteraka kehitriny izay kinasa hatr'izay araka ny voalazan'ny filohan'ny fikambanana teo. Tsy afeniko aminao Andriamatoa filoha fa efa ela izay. Na ny voliko aza efa saika fotsy daholo. Ny antony dia noho ny fikelezako aina ny tady atraiza mpiara-miasa mba hanatanteraka izao asa goavana izao. Saingy tsy nisy izany. Ny antony dia ireny efa voalazako taminao tamin'ny fiainantsika mianaka tany an-drenivohitra ireny. Tsy mazoto miasa ty ny olona satria ambara fa faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty. Tsy laviko fa marina izany. Saingy areko amin'izy zareo vahoaka marobe ireo, vahoaka mila vonjy ireo, mila fanampiana, indrindra mila fitiavana. Nateo azy zany tsy fandriam-pahalemana izany izay matetika tokoa dia saika ny fahatra tamin'ny aiko. Saingy izao miresaka mangina amin'ilay Andriamanitra naniraka ahy taty izao aho hoe areko amin'izy ary ilay nomenao ahy reto. Andriamatoa filoha sy ianao ramatoa minisitra, tsy foiko ary efa noraisiko toy ny havako izy ireo. Hiady ho azy ireo aho ary hanarina azy ireo. Ankehitriny ny valy izany vavaka nataoko izany. Hafaliana tanteraka ny tonga tato amiko rehefa nalefanao taty amiko izy mianadahy ireo irisaka amiko fa mila mihaona aminao aho. Sambany tamin'ny fiainako Monsieur le Président no mba nihaona tamina filoham-pirenena toy ireny. Ay ve hoy aho na dia pretra kely aty ambany ravinkazo aty aza dia mba fantatry ny filoham-pirenena ihany ka afarany hihaona aminy. Misaotra Monsieur le Président. Nanomboka teo ny nahatsapako fa nomen'Andriamanitra anao zahay ho mpiara-miasa aminay sy ho mpiara-miasa amiko. Anomboka ny asa Andriamatoa filoha
avitra ihany Ambatomainty. Raha vita io fanarenana ny tany hovolena io dia efa voakajy fa fianakaviana 500 eo no afaka hivelona amin'io tany io, ary vokatra 3 taona isaky ny hektara no hiakatra amin'ny velaran-tany 30 hektara vita voly. Mizaraina ho anay ianao Monsieur le Président, koa misaotra indrindra tompoko. Ho faranako sahady ny fitenenako satria fantatra fa avy eto dia mbola hidina ny somatamana koa ianareo hanomboka ny asa toy izao. Ny tsodraninay dia ho ambin'Andriamanitra amin'izay atao ianao, ary ny fanahy masina ny hankahery sy hitari-dalana anao hatrany. Manome toky anao zahay Monsieur le Président, fa ho tanterahiko atsakany sy andavany ireny havatra napetraka ao tamiko sy ny feonantsika ireny. Ny azon'ny fiangonana tao dia mivavaka mandrakariva ho an'ny zanany, indrindra fa ny olona manoka tena sy nafoy ho an'ny madinika toy izao ataonao izao. Hitantana ny dianao hatrany tsy ho tafitohina ane Kristy. Betsaka izay voalaza teo izay, everiko fa karazana toky sy fametraham-pitokisana eo amintsika dia izay mpitondra sy ianareo vahoaka izay nambara rehetra teo izay. Niverimberina tamin'ny teny nataonareo teo ny fisaorana, marina izany ary rariny sika raha isaotra. Nefa ianareo ny tena mendrika isaorana satria tsapako tamin'ireny fotoana andalovako taty ireny fa vahoaka mikatsaka fivoarana marina ianareo. Tsarovy fa miainga avy amintsika ny etaeta ho amin'izay fivoarana izay, ary rehefa mahita an'izany ny mpitondra dia maniraka an'ireo tompon'andraikitra voakasika izany, ary dia manatanteraka izay tamberon'andraikitra tokony ataony amintsika vahoaka. Izao fahatongavanareo marobe izao dia midika fa tia fandrosoana sy manaja ary mankatony filoham-pirenentsika isika. Io izy ary anjarany no hiteny izay tena antony izao androandroany izao. Fa na izany aza dia mamela ahy ianao Andriamatoa mba ho afaka isaotranao toy izay efa nataon'izy mianadahy teo ihany koa. Na inona ezaka atao, raha tsy misy ny filaminana dia zava-pony izany. Manomboka miaina amin'izany filaminana izany raha nitatitra azoko ny mponina tia alamavony amin'izao fotoana izao. Nisaotra ihany koa amin'ny nanakinanao amiko ireto tantsaha ireto. Tiako ary mamiko loatra ny asa sy nonina teny amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'ny fahazazako. Ankehitriny naverinao amiko izany ka misaotra anao indrindra aho Andriamatoa. Ankehitriny dia efa eo am-pelatananao avokoa ny atotanisa mahakasika ity tetikasa ho atombokitsika androany ity. Manome toky anao fa tsy hitarazoka ny asa ary mangarara tanteraka ny fanomezana asa ho an'izay rehetra hiasa eto. Ny olon-tsotra na lahy na vavy dia mandray vary 5 kilao isan'andro isan'olona ary vola 5,000 ariary isan'andro isan'olona ihany koa. Midika izany Andriamatoa fa na natao azy ireo azy izao tetikasa izao rehefa vita dia mbola nanokana ny fitondrana izay tantananao vola mba ahafahan'izy ireo mivelona ihany koa. Ary izany ny tsapa fa nampihena ny asan-dahalo tato ato satria efa nanomboka ihany moa ny asa fa androany no anokafana an'izany amin'ny fomba ofisialy. Izay angamba no anjara fitenenako fa dia mbola mamerina ny fisaorana ho anareo rehetra ary mankahery anareo amin'ny ezaka maro izay efa nokasainareo. Eo anilanareo mandrakariva izahay anampy sy anoro izay tokony ataonareo. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.
Ry vahoaka n'Ambatomaiky, salama. Araka ny teniko matetika dia tsy tonga hanao kabalo fampanantenana efa vita tany amin'ny fampielezan-kevitra izany. Izay nolazaiko anareo tamin'ireny fotoana ireny no atombokontsika ankehitriny. Tsy tsara izay filoha teo aloha ihany koa isaorana azy izy ireny tamin'izay vitany ary toizantsika kosa izay tsy vita. Fifaliana lehibe ho ahy ny mifanatrika aminareo eto androany. Rehefa nialoavandreo iraka nalefako taty aminareo sy ny fiaonako tamin'ny pretra izay miay anareo tany amin'ny braoko. Hen'ny filoham-pirenena ny antsoantsonareo. Hen'ny filoham-pirenena ny tarainanareo. Koa tonga aho hamaly an'izany eto aminareo androany. Velara-tany 30 hektara sy lakan-drano 500 metatra hanondraka-kazo no ho ataontsika manomboka androany. Ferahantsika amin'ireo namana mpampindram-bola no ahafahantsika manao an'izany. Anjaran'ny fitondrana no mitady mpiara-miasa, fa anjarantsika vahoaka kosa no miasa tsy mamokatra, ary miala amin'ny mahazatra dia ny hakamoana izay miteraka ny asan-dahazo sy ny fifamonoana. Manomboka ny asa isika androany. Heverina fa afaka 3 volana eo dia ho vita tanteraka izany asa izany. Heverina hidina aty aminareo indray io minisitra io, hizara masom-boly sy fitaovana ho anareo ho enti miasa. Ry vahoaka n'Ambatomaiky, omena anareo maimaimpony izany. Tsy misy tampona dia ariary azy. Fa nitakalo ny andrasako aminareo kosa dia nifaizanareo malotona an'izay vokatra ampiakarinareo mba hampivoatra ny fiainanareo. Na izany aza nefa dia hisy voamera manokana hajorotsika izay anara-maso an'ireo tovolahy tsy mananasy na mirenireny foana. Tsy maintsy miady amin'ny asan-dahalo isika, ka tsy te andre aho fa misy mangalatra ny vokatra ny sasany. Tsy andefitra amin'izay mahavita an'izany aho. Tsy maintsy hosaziana izay tratra, toy ny tsy nandeferako tamin'ireo olona ambony izay nanao afera-maizina teto amin'ny firenetsika, voatserakory izay. Tsy ilaza na hiteny aho hoe miasa sa tsy miasa ny fitondrana, izay tantanako. Aoka ianareo vahoaka sy ianareo mpanao gazety no hitsaran'izay asa vitako. Eto am-pamaranana dia mitodika manokana aminareo jado na dahalo ny ovafony tenako. Fantatro sy hitako ny fiovam-penitra mahery vaika nataonareo, ka anapinareo andreo mpiray-tandrazana amintsika. Efa lasa tokoa hono ny zavatra taloha, ary miara-manavao ny zavatra rehetra isika ankehitriny. Koa tohizo nezaka efa nataonareo fa tsara. Jereo ny maharay atsika ary ady ratsika manao ty tsy fandripahalemana ity izay mampijaly ny firenetsika. Efa nisy toana nataon'ny fanjakana ho anareo, ho toizantsika izany. Tsy hoeketsika itsony ity firenena ity ho lavo sy ho latsaka anatin'ny fantrana mankitsikitsoka toy ny teo aloha. Araka ny voalaza minisitra teo ary dia efa natomboka ny asa fanajariana andreo tany azo volena eto Ambatomaiky. Fa androany kosa no anokafantsika azy amin'ny fomba ofisialy. Fa na izany na izany anefa dia mendrika sy tokony ankasitrahana ny olona izay miasa sy mitia ary manompo ny vahoaka, tsy mijery ny tombontsoa an'ny tenany. Anisan'izany Président izay eto aminareo. Mangataka anao aho mba hisangana etsaloetsy mopera. Io ny mahepitsika. Izy no angady nananana sy vinahitana an'izao tetikasa goavana hanavitra ny vahoaka n'Ambatomaiky izao. Mendrika tehaka izany. Mopera, makasitraka anao amin'ny alàna vahoaka malagasy manontolo ny tenako amin'ny mahafoloan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Efa henoko sy tsapako ny fijaliana sy ny fitaitainana nazo anao teto amin'ity faritra ity. Nambaranao teo ihany koa
fa hatramin'ny ainao azy efa saika nafoinao nefa mbola io ianao mbola mijoro ianao ilaina ny olona toanao mopera koa am'izao asa sy ezaka lehibe ataonao ho any vaoko zao ary de miangavy ny tompona ndraikitra voakasika an'izany mba hanome azy ny mariboninam-pirenena amin'ny laharana grand officier de l'ordre national malagasy misaotranao opera indrindra am'izay mbola hataonao andreo madinitr'ireo eto ihany koa no anambarako fa afaka rovolana de hanomboka ny asa famboaran-dalana zay ho ambasika manerana ny Madagasikara ary anisany hamboarina am'izany ny lalana mampitohy anareo avetoka alamavony sy andeha ho any fianarantsoa raha miasantsika amin'ireo firenena mpamokatra sy mpanondrana petrôly zany mendrika azo an'izany koa ianareo eto ary everiko fa tambiny zao mpitiavana goavana nasehonareo ho an'ny firenetsika zao izay ary ny lava tsy hanao resabe fa aoka ny asa no ataotsika makasitraka sy misaotra tamin'ireo tolotra nomenareo anay marina tokoa ny fiteny hoe fitia mivaly fitia fitiavanareo anay zany ka dia misaotra hamangivanganareo matetika ny tenako na ny misitra mendraikitra anareo tansaha ary mino aho fa tsy hoela de tsy maintsy tonga itsidika ty aminareo ihany koa ny ministra izay miavantana anareo ponina izay tsy iza fa ifelana mandravamanana tsy maintsy miroso isika ho amin'ny tsara sy ny fampandrosoana misaotra tomboky lahy makasitraka tomboky vavy tena lefina ty miantso ty allo manahoana lefina ahoana kely verimanitra manahoana nareo any efa miandro zay ilazao ary maty mizay felana fa efa miala ty zay zao fa nga tsy afaka miantso azy nareo miantso zahay fa ty mahazo azoko tena mariny zany ry miresaka anaty olona ry tokoa ka izy de inona ary no lazaiko aminy lazao fotony izy fa afaka 30 minitra zay fa raha fahatarany de tonga any eny ary de mirasoanareo any akery verimanitra mbola manadala ihany tonona efa anaty zava-dehibe azy zay akery verimanitra tonga avasoanareo ary ireo aloha andeha hamonjy amin'ny felana fa ino ty mampiazakazaka ny vero sa efa ny farery zareo andraso aloha tsoko vero fa ino ty mampiazakazaka anao ty afaka 30 minitra hono de ho tonga ry zareo fa niantso anao nga ry zareo ye lefina ny antsa fa tsy nahazo amin'ny felana hono ry zareo mandehana malaky ary lazao fa varina miresaka amin'on'io izy lasary aho aloha koanao ve sa mandray ny toerana tokony hipetrahanao amin'izay mandehana moa fa mamonjy ainy aho avy eo very moa ty kiala very kely ao anatin'ny akanjo sy kiraro miady izy nefa de vao mavita mandaindaika any izy indray ty ry tokoatra ny ray mpiandraikitra ny arifenitra ray mademoiselle vero fa ahoana ny miazakazaka be toy io afaka 20 minitra ny ahoany de ho tonga ry zareo fefa niantso anao ry zareo ye lefina ny antsa fa ianao tsy azony andraso hoe mariny zany efa tsy ela tsony zany zareo de ho tonga andraso ary any de ampilaza amin'ny lehibe ny mpiambina azy sy ny tompona andraikitry ny arifenitra de inona zany nataoko mademoiselle ary maninona ke very ny lasa mangovotra be ohatrin'io ay zao zay mangovotra fa mademoiselle koa hitako hidadany eny ho tonga ry vero tsy olo-kafa akory sa rehefa hoe lasa filoam-pirenena izy de hafahafa ny fandraisana azy ka hafa kosa nia zany mademoiselle
Raha taloha dia dada mifelana mifandraisantsika azy fa izao kosa efa filoham-pirenena ny izy e. Mandeha ihany amin'ny fiomany ireo ekipandria fa izao anomana ny fandraisana azy. Eny ary. Ny mahagaga amin'izao fandraisana ny dada mifelana izao dia tsy mba toy ireo zavatra henoko hatramin'izay fa feno miaramila mpiambina daholo ny toerana rehetra. Ny eto sy mahatamana nefa tia ohatran'ny zara raha misy miaramila. Ny toerana natokany hipetrahany ihany misy dia ny eny an-trano. Izaho koa moa ny olona hamono azy aty. Ireny aza taloha niaro azy ny olona. Ka efa lasa filoham-pirenena indray ve vao isy moa? Tena izay zahady fa tonga ry zareo. Ary avy zary izy izany. Iry atsimo iry. Helikoptera roa miaraka mitondra azy izany a. Dia any anatin'iny zany izao lefina ny antso ahy teo iny. Sambatra izy. Aleo aho hamonjy an'ireo namako amin'izay aloha ka. Maheno any dada e. Ilay toerana ny mavoky aloha izay dia avy ao koveko. Eny ary. Eo any ianareo dia mihodina miatsinanana raha izany e. Fa efa milamina tsara a. Milamina eto fa aza matahotra dada. Izay azy. Ianao no historiako Andriamanitra. Raha tsy teo ianao mitantana ny dianay mianaka tsy ho toy izao mihitsy izahay. Toy izany koa ianao ry masina Maria be Indrafo. Ianao ny fanasoloko izay reniko izay. Sapako ny fitiavanao anay mianaka. Ry Jesosy zokinay io, mangataka aminao any mbola hitantanana ao hatrany dianay ka hanomezanao fahasalamana hatrany anay. Mba hatanteraka ny fampanantenana nataonay tamin'ireo malagasy maro izay mila fanampiana sy fanavotan'ireo. Fa inona rery mahalasa sainy anjanako eto? Eno aho mamazavy. Sady voay indray zareo teo mademoiselle. Tsy takatry ny saiko ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ry izy mianaka. Raha mandinika ny lalan-tsarotra ny diavinay sy dada, dia hirotsaka foana ny ranomasoko raha vao miverina atao an-tsaiko reny rehetra reny. Fa inona ary ty? Efa lasa izany anaka. Eno aho mamazavy. Sady aza koa nisy minisitra hitomany ety Amasim-bahoaka toy izao e. Marina k'izany razandra. Saingy fon'olombelona ihany ny foko. Fonjanaka vavitokana malailo andrainy amin'izay fotoana rehetra hatsapany fa mila fitiavany zanaka io rainy io. Iza moa bebe ny eritreritra fa ho tonga amin'izao toerana izao sika. Aok'izay izany zanako izany. Ranomasoko no mirotsaka toy izao taloha dia ranomasina alahelo satria nahatsapany fijaliana loatra. Fa ankehitriny kosa mirotsaka ho tsodran'ny dada angamba izy io. Misolo tena an'izay mamako izay. Ny fisinao ne mademoiselle no nahatonga andrainao amin'izao toerana izao e. Ka aoka itoy izany. Fa inona no mahavarinao teny mianaka eto? Fa mbola lasa aiza zareo ry felana? Mbola lasa mijery ny toerana ny mahavoky io ny izy. Mety izany. Amin'izay mba tsy mankeo loatra amin'ny kabary intsony isika. Efa miverina iny ry zareo fa andao amin'izay isika manjery amin'ny toerana hitsenana azy. Ary ohatrany tsy ampy izany sécurité izany relefina. Ka baiky mifandrava mihitsy moa kapitaina. Tsy mila mpiamina be izany hoy izy. Eny e, marina ihany izany. Dada, tonga soa ny dada malalako. Saotra ny zanako a? Tonga soa regny ao anaka. Miarabanao monsieur le président. Dia misaotra anareo rehetra. Manatanao rehefa ndrava lehibe inay. Saotra ry matony a. Dia ahoana ny fandaram-potoanantsika? Manome voninahitra ny sainam-pirenena aloha sika dia avy eo dada miarahaba sy misaotra an'ireo miaramila. Dia aorian'izay miandro eo ihany koa moa izany ny fiara hitondra ny dada hiara-panany vahoaka e. Dia avy eo manatona ny toerana misy an'ireo manam-boninahitra efa miandry ny dada. Dia manomboka ny kabary sika izay hialohavan'ny vavaka io.
dia verony mandray fitenenana voalohany dia avy eo ny solotenan'ny ray aman-dreny izay arapa sy anatao rano any dada dia ny ben'ny tanàna dia za manaraka an'izay dia dada ny mamarana azy. Tsara zany e, andao ary fa lasa sasa miandratsika ny olona. Andao ary. Andriamatofilo, afaka mirairay zahay kehitriny satria nampiady milana ny taona nakanandresy. Tsy resy tondromaso ny agnarandray satria araka ny vaovao azonay taty dia isika teto Somatamana no nahazo ny tahambato ambony indrindra. Fandresaina ho antsika izany rompon'ny Somatamana. Efa nandresy zahay tamin'ny fifidianana Andriamatofilo ary manome toky anao fa hoe zahanay koa ny tarika sy andresy amin'ny ady atao amin'ny tsy fandre-pahalemana. Tsy vitan'izany fa horesainay koa ny akamoana, ny fidinananana-poana, hiasa zahay ary hiasa tsara sady hiasa mafy ho an'ny eto Somatamana aloha ary ho an'ireo malagasy namanay. Andriamatofilo, raisinay fitaratra ary tsy ataonay afa-baraka ny nanomezanao anay azy mirahavavy izay manatrika eto ankehitriny dia eo ianao ry madimozely Angitiny. Tsy mbola nieritreritra izany fifidianana izany sika nefa nidina taty ianao nanampy anay fikambanam-behivavy. Toy izany koa ianao ry madimozely Felana Mandravamanana, ry ilay zanakavaviny Somatamana, ry ilay kitana fitarika andro mpitarika anay. Anay ianao ary zahay ianao. Ianareo mirahavavy ireo no toy ny tanana visy havanana izay didy marary ary toy ny rano sy vary, adaneto tsy mifandao, atanimbary tsy mifagnary. Mibitaka faliana izahay fa nanao kambana mirahavavy Somatamana. Afaka matoky anareo fa saizay naterakira indray ny olazany tsy mahay na hamalana. Sa ataoko lava ny teniko fa arak'izany dia mitsangana eto aho hosolo tenan'ireo mpikambana rehetra mpahazo tombontsoa amin'ireo tetika sagoavana fanazariana ny tany izay ho azo volena. Fanomezana lehibe ho anay tantsaha eto Somatamana izao tompoko matokisa anareo fa ataonay tsara laza amin'izay tsy afaka izao fitiavana lehibe nomenareo anay izao. Efa milamina amin'ny fomba fiasa ary tsy vela dia hita fiovanagaovana ho an'ny fampandrosoana isika. Azaniko eo amin'izay ny fitenenako fa dia mirahasoa anareo zahay Monsieur le Président ary mivavaka ho anao avita be amin'ny andraikitra sarotra napetraky ny vahoaka aminao. Anay matoky fa ho vitanao izany ary sa handifotra ny agnaranao natao hoe fandrava. Handrava ny sarotra rehetra ny ianao Andriamatofilo. Mikabary be izany zanako a. Nazary mba gaga ry dada, tena mahita raha ho lasaina mihitsy kala kely ity. Riva oketo Somatamana, marina ny voalazany very teo ary tsy vao izao isika ny miaraka fa efa ny taonany maro izay. Hitako ary tsapako ny finiavanareo sy ny fitiavanareo androso. Marina ihany koa ny nambarany teo fa nahay nametraka olona io filohantsika io nametraka anay mirahavavy amin'io andraikitra sahanay io. Tsy hidera tena toy ny papelika na hitsangana teo hita toy ny olona lava lohalika. Fa asa sarotra ary miankina amin'ny ainy fampandrosoana io asanay io. Vao haniko eo izay niaraka tany Ambatomainty ary misy tetika sagoavana toy ny eto Somatamana ihany koa any. Ezaky ny filoham-pirenentsika izany. Koa na eo aza ny maha-ministra misahana ny fanatsarana ny fari-piainanareo tantsaha dia satria eto ihany koa ny ministra miahy ny fiainam-bahoaka sy ny mponina izay tsy iza fa zanak'isika eto Somatamana ihany dia izy no isolo tenanay mirahavavy amin'izao fandraisam-pitenenana izao. Famelohan'izay nefa dia mangataka ny vero mba hitsangana eto anoloana eto vetivety. Eto anatrehanareo vahoaka rehetra no anambarako fa manomboka amin'ity andro an'io ity dia izy no solo tena ministra tantanako aty amin'ny faritra misy anareo. Misaotra tompo.
Eny ary, misaotra ny mademoiselle Angtiny sika, sady ministra miay antsika Tantara teo izy. Misaotra ny very ihany koa. Sambatra raha samy sambatra sika eto Somatamana fa manana onona toa azy. Ie, sanao kabarlava fa efa mifankahita eto ihany sika hatramin'izay. Fa noho ny andraikitra izay nankininareo vahoaka tamin'ny dada ka nafindrany amiko. Saiko ny miteny eto hoe dada satria izy eto Somatamana moa tsy nahafantatra fa raiko izy ary zanany a. Ary everiko fa toy ny ao an-trano ary efa miresaka eto sika. Te resaka betsaka momba ny asa izay ho atao eto intsony a fa ny tiako ambara fotsiny angamba dia ny hoe naninona ny saina nendry ahy ho minisitra dada, satria mety misy miresaka an'izany any ho any. Mety marina izany saingy nekeko ny nanendreny dada satria everiko fa ilainy izany mba hampandeha tsara ny fanatsarana ny fiainantsika vahoaka. Sa tsy marina? Koa raisiko adidiko ny manao izay fomba rehetra hampiakatra ny farim-piainantsika vahoaka rehetra manerana ny nosy. Sa avelantsika hitarazoka anefa izany fa tsy maintsy tratrarintsika ao anatin'ny fotoana fohy araky ny drafitra efa mipetraka. Anisan'izany ny fiara-miasanay sy mademoiselle Angtiny amin'ny fanaovana tohana antsika tantsato izao. Eo ihany koa ny fijerena manokana niady amin'ny tsy fanjari-tsakafo manerana ny Madagasikara ary niady amin'ny kere any atsimo. Lavitra ny dira jerena saingy rehefa miara-miasa sika dia tsy ho ela izany dia ho tratratsika. Tsy ho ela hoy aho. Hijanona sady aho satria mbola hiteny ny filohantsika fa na izany aza dia mba te hitodika manokana aminao monsieur le président. Fantatro sy hitako ary tsapako ny finiavanao sy ny asanao ho fanavotana an'ireo mpiray-tanindrazana aminao. Fantatro loatra izany satria dadako loatra ihany koa ianao. Dia raiko manokana eto ny fahasahinao nandray fepetraka nanasazy ireo izay nikasa mbola noho ny asa maizina eto amin'ity firenentsika ity. Eny fa na dia nisy tamin'ireo aza niara-niasa taminao teo aloha. Mendrika ny fandraisana fanapakevitra toy ireny ry dada. Ary eto aho dia mbola mampirisika ny hanohizanao an'izany. Ry fandrava lehibenay. Ry fandrava lehibenay. Fonizay niara-dita aminao teo aloha dia hoy izay miara-milanao rehefa misiraka hiara-atsika na aniranao anay hoe ry fandrava lehibenay, vonona izahay hanatanteraka ny baiko omenao anay. Ny fiantsonanao no mety lasa hoe filoham-pirenena fa ianao dia mijanona ho ianao ihany. Koa indreto izay miara-milanao vonona mandrakarivo anoho izay asa efa natomboka sy ho tohizana. Farany ny tany nalavona hono tsy maintsy arenana ry dada. Eto aho dia teo matsiaro ary miverina atao an-tsaiko ilay sika mianaka tsy nentina hitatorin-dray alina. Noho ireo asan-dahalo mampitaintainantsika ka nivoaka teo an-tokotany sika. Ary tamin'izay dia nitendry ilay valianao ianao. No tantarainao tamiko tamin'izay fotoan'izay ny fomba nahafatesan'ireo ray aman-dreninao. Nirotsaka ny ranomasonao. Nirotsaka toy izany koa ny ranomasoko. Eny. Izao aza dia tsy tanako fa mbola mirotsaka ihany izany. Sarotra ny manadiny lasa ry dada malalako. Tamin'ireny fotoan'ireny dia ranomasina alahelo ny tato amiko. Fa ankehitriny kosa dia mirotsaka tsy azoko fefena ny ranomasoko ry dada. Tsodrano anao angamby io ry dada. Raha nahatsiaro teny ianao fa teto ny nahalavo ireo ray aman-dreninao ka saika nahalavo ihany koa ny fanantenanao dia
Eto ry dada no itenenako fa eto sika no tsy maintsy miarina. Toy izany koa ireo malagasy maro manana havana naratra sy nitondra takaitra. Eny maty mihitsy azy noho ny tsy filaminana samihafa na noho ny setrasetra ny matanjaka sy ny mpanambola. Ho tsarovantsika miaraka amintsika mianan-keto izy ireny ka eto ny anomboantsika fa ny tany na halavona no tsy maintsy herenana. Misaotra sy mankasitraka antsika rehetra. Ry vahoaka Somatamana, salame! Matoa sika toy izao, matoa sika mbola mijoro hoy ny katolika, dia nola i Andriamanitra tompontsika. Koa misaotra an'Andriamanitra isika fa ny fihevitry ny olona sasany tsy fieviny. Raha nisy ny laza sy ny teny, fa ho rava sy potsy ty Madagasikara ty raha mpiambinomby no mitondra azy. Aizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa naverimbery fa tsy handefitra amin'ireo rehetra izay mikiry hanapotika ny fiainam-bahoaka. Dia nisy ihany anefa nitsapa hoe sahitro sa tsy ho sahitro. Dia tsorika aminareo eto fa efa maromaro izy ireo no any am-ponja ankehitriny, ary mbola isy ihany koa ny anaraka, na izany ireo izay nitondra teo aloha na amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy isika fa izay miopefy dia ampidirina anaty garazy vy. Maro ny asa efa natomboka, aty ho ela dia hanomboka ihany koa ny hafa. Anisan'izany ohatra ny fanamboarana ny lalana mody aty Somatamana, dia amboarintsika goudron io. Ora vaina ihany koa lapan'ny tanàna eto Somatamana rehefa amin'ny herinandro ambony dia ho avy ny orinasa hanamboatra azy. Eto i kapiteny Larissa, izay niara-niasa tamin'ilay mademoiselle lieutenant Zomandahatra, niara-niasa tamintsika teto Somatamana izy. Eto no anambarako fa miakatra ho commandant i kapiteny Larissa ary miakatra ho kapiteny lieutenant Zo, na dia tsy eto azy izy androany. Hoay le aza niara-jazy mo commandant. Rehefa avy eo izany ndra lepina. Raha ny tena marina dia tokony ny tompona andraikitra misahana an'izany no hilaza an'izany, nefa araka ireny vaovao efa renareo reny dia tsy maintsy nosamborina sy nogadraina izy satria nandika lalàna. Tsy misy ambony lalàna eto, eny fa na izaho filoham-pirenena azy, rehefa mandika lalàna dia tokony hosaziana. Mikasika ny asa nakinin'ireo vahoaka amiko, mikasika ny asa nakininareo vahoaka amiko, dia efa mandeha ny sasany ary eo ampandinena ny hafa. Tsy anjarako ho iaho ny hilaza aminareo ny zava-bitako, fa eo nareo mpanao gazety ianareo vahoaka, aoka ianareo no hitsara. Mikasika ny filaminana kosa dia hita fa efa mizotra sy kelikely makany amin'ny filaminantsika ankehitriny. Isaorana betsaka ianareo jato na dahalo miova fo, satria dia tsampako ny ezaka vitanareo ho tohizana ny tolotra sy ny fanampiana efa nomeny fatsakana anareo ary ho hatsarainy izany. Na eo amin'ny fampitaovana izany na ny foto-drafitrasy, akoatra ny fanajariana ny tany any mahavoky io, dia misy folo ireo tany ho ajariana manerana ny nosy, ary anisan'ny lehibe amin'izany tohadrano mahatratra 500 metatra any atsimo sy ny lakan-drano mahatratra 3 kilometatra hanomezana rano ny faritra maina iny. Efa mandeha zany asa zany ary ao aorianan'izao fitsidihana tia Somatamana izao, avy hatrany dia mandeha makany atsimondray zahay.
hamboarina ihany koa ny lalana maro eto amin'lotsika efa nambarako teo le eto amintsika de tsy ho matamana fa tsy maintsy atao goudron ary toy zany ihany koa ireo lalana rehetrarehetra anisan'izany anamboarana lalana goudron ihany koa ny mandeha makany saoka satria mitahiry tsy ambarateko loatra zany toeran'izany ny mpandriny malaky alina somamanina ambositra sy ny manodidina hambaritsika daholo ireo tsy fampelezakevitsony zany ka mbola ampanantenanao indray aho fa efa asa no ataotsika eto tsy voatanisako hoe daholo ireo rehetrarehetra zay efa natomboko fa ny amaranako azy de miezaka isika ka ao anatiny 5 taona farafarasiny no ifampitsara ny mpitondra sy ny voaka hoentina farany de makasitraka lezaka nataonareo teto Soamatamana tamin'ireny fifidianana ireny marina fa isika nazo ny tahambony indrindra koa fitia ny valo fitia manomboko zao de hoarentsika ary amboatsika tanàna vaovao mahafatifaty sy mateotity tanànatsika ity hoy ny teny fransay hoe les plus beaux villages du monde tsy maintsy vitatsika zany fa aza matatry nareo renareo teo ny fizarana fahatelo sady farany tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Monsieur le Président sanganasany Simone Menjanahary ary nolalaovin'ireo mpilalao tantara teto amin'ny radio Fionnmany Ambositra nandrindra sy nandray feo naina rakoto tondranayf nana totosa Simone Menjanahary